Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fanotronanao anay indray androany. Sotranao Tompo fa zao andro zao fotoana efa nomaninao afatra amin'ny ela ho anay. Sotranao Jesosy ny amin'ny nanehoanao ny fitiavanao ho anay voalohany indrindra. Tompo marina tokoa zany, enao tia anay alohanay nahay tianao. Mbola tsy nahay mivavaka akory zahay, mbola tsy nahay nibebaka akory zahay, dia efa nanolotra amin'ny fitiavana ianao ray io teo amin'ny hazo fijaliana. Efa miporofonao aminay foana fa tsy niova ny fitiavanao anay olombelona. Jesosy ao anatin'ity sekoly tokantrano ity dia mangataka zahay tena hirotsaka eto ny fitiavanao. Tena hiboiboky hivoaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy ny fitiavanao androany. Jesosy avy Nazareto, ny zavatra rehetra izay tsy naneho amin'ny fitiavanao teo amin'ny fiainanay alohan'izao fotoana izao dia tena hifonanay Jesosy avy Nazareto. Ny fotoana rehetra izay nanaovanay tsinotsinona amin'ny fanahinao izay ato anatinay noho ny tsy nahaizanay nandeha tao anatin'izany hoe fitiavana anao zany. Jesosy avy Nazareto androany dia mangataka izay vonjeo indray ny tokantranonay androany avy amin'ny alalan'ny fitiavanao. Vonjeo indray fiangonanao eran-tany avy amin'ny alalan'ny fitiavanao. Vonjeo indray ny assemblée izay nametrahanao anay indray androany. Famille izay nametrahanao anay, izay tsy ny ran'olombelona mampiray anay eto Jesosy fa ny ranao sarobidy. Vonjeo indray izay Jesosy avy Nazareto. Tsy mendrika izay fa ianao milaza tokoa fa ny fitiavana dia manarina fahotana maro. Jesosy misotranao izay fa ny fitiavanao androany dia tsy manarina ny fahotanay fotsiny androany fa mamafa ny fahotanay tsirairay avy. Tompo, vangiony tsirairay avy androany avy amin'ny alalan'ny teninao ahatsapany izany fitiavanao lalina izany. Tsy voafitaka satana intsony izany amin'izany hoe fitiavana sandoka, satria na fitiavana avy aminao tsisy hidirany sentiment ny olombelona, fa ny fitiavanao dia mifanaraka amin'ny sitraponao. Fitiavana avy aminao dia mijoro eo amin'ny teninao irery, satria ianao Jesosy milaza fa izay tianao dia makatoa ny didinao. Jesosy ireo fitiavana sandosandoka rehetra ka namitany devolanay tao anatin'izany hoe sentiment, tao anatin'izany hoe émotion, ka natonga anay latsaka tao anatin'izany fisainandratsy, fitenitenenina foana, latsaka tao anatin'ny fifosana. Jesosy mifono izay androany. Mahatonga anay tsy tafajoro anatin'ny sitraponao dia satria izay tsy mijoro anatin'ny fitiavananao. Ary mahatonga anay tsy horitra ny amin'ny fitiavanao dia mily izay tonga tahaka ny Simona tokoa hoe tokony tsy miala eo amin'ny toerana misy anao foana isan'andro. Jesosy tehirizo ny tokantranonay androany, tena hoe hiaina izany fitiavanao marina izany Jesosy. Tsy ho kristianina anarana, tsy ho kristianina mamita tena ary tsy mamitaka ny hafa ihany koa, fa mila hita ao amin'ny ivon'ny tokantranonay izany fitiavanao izany. Jesosy tsy natsoinao izay hitory-teny, fa natsoinao izay hiaina ny teninao voalohany indrindra Jesosy. Ny antso tsara indrindra dia ny fahafantaranay tsirairay avy fa zanakao izay, zanaka tianao izay ary natsoinao izay hiaina ny sitraponao ary manomboka izao an-tokantrano. Jesosy sokafo ny masom-panahinay androany, misaotra ny amin'ny kasika ao anay tsirairay avy androany avy amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Afaka mipetraka tsika. Arabony eo akaikinao dia teneny izy hoe tonga soa atao tranony dada. Amen. Dia teneny izy tena faly aho hoe mahita anao. Amen. Dia teneny izy tsahazany mihitsy hoe mba nasain-dratsy ho anao. Amen. Alléluia. Alohantsika anomboka efa nanomboka moa tsika misaotra ny fanahy masina, misaotra ny Jesosy tsika. Fa alohany hoe tena hitondrako ny fampianarana izay nomeny fanahy masina anahy. Dia tamin'ny maraina zany taoriana le 2h50 dia le misy taona miverina matory.
dia nanofy any pasteur Rodolphe sy pasteur Viviane ako. Dia le nofiko zany ohatran'ny hoe toriteny zany pasteur Rodolphe. Dia vita le toriteny dia tsy haiko izy fa tonga izy dia falifaly be mihitsy zany. Dia ozy izy za ozy izy misy olona ozy izy tiako présentena anareo androany. Dia kakabe daholo zany olona. Dia avy eo natorony ohatr'izao vadiny hoe Viviane mitsangana ianao. Dia kakabe daholo ny olona hoe présentena ahoana ary kongamo tsy efa mamy io tsy efa pasteur Viviane io. Dia ozy izy hoe falifaly be mihitsy izany. Dia ozy izy hoe io ozy izy novadiko an'izay tsy malala. Fa Hvkl mihitsy lohanao aty Viviane atao kaikety. Dia niraisiny ohatr'izao zany ny tanany dia natsangany ohatr'izao. Dia tia ozy izy mivadiko. Tiako ozy izy mivadiko dia tia ozy izy ny liona vaviko. Dia faly be daholo ny olona avy eo ohatrany hoe olona vao teo indray vao miprésenteny hoe mpanambady. Dia faly be daholo ny tao anatin'ny salle ray Sekoly. Dia avy eo tonga dia mivadika fety be dia fifaliana be dia dans la joie dia nandihy daholo dia mifaly. Dia tapaka teo le nofiko dia kakabe zany hoe Jesosy ina ary ny dikan'izany. Dia avy eo moa zany jery messengerako dia nahita message mama vao mifoha. Dia tahiny Jesosy nareo ozy izy mama zany tamiko. Dia tonga dia nitataraiky le nofo satria nanararaotra connecté izy. Dia avy eo izy niteny tamiko hoe nisy afatry Jesosy ozy izy namanginy Jesosy amin'ny pasteur Rodolphe indray ozy izy voaingana teo. Dia le afatra ozy izy dia zao niteneny Jesosy efa tena akaiky ako. Zay zany teneny Jesosy tamin'ny pasteur za ozy izy efa tena akaiky mihitsiny. Dia ao anatin'ny vakiko aminareo mihitsy le message. Ao anatin'ny tokantrano anefa ozy izy no tena ahitana ny olona io zay no mahatonga ny olona matetika tsy tafajoro tsara mihitsy ao an-ravitra napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Dia za moa tao anatin'le nofo dia tonga dia tao anatiko za hoe tsy parazary zany satria nandroany sekoly ny tokantrano. Dia avy eo moa niresaka tamin'ny mama zany dia ozy hoe zay zany ho dikan'le nofy. Ohatrany hoe mila mariana zany amantsika kristianina hoe saripady ny tokantranontsika kristianina. Dia izay zany teneny Jesosy hoe arak'ilay nitenentsika be da be ny olona miteny hoe inona ny appelako. Fa ozy izy Jesosy tamin'ny Jesosy naniraka amin'ny mpianatra dia ozy izy hoe rehefa témoin ary ozy izy aloha manomboka ao Jerosalema. Dia ny tena mission antsika voalohany ninona na mystère anao na tsy ministère. Tsy important zany matetika mahatonga ny olona hoe ministère te hanana posta foana. Fa miposta tsara indrindra mila fantatrao sy hanananao dia ny toeranao ny Kristy. Zay ny tena posta, zay ny tena ministère tsy zanak'Andriamanitra rehetra. Aza mba manenjikendjika zany ka hoe hitady mpaminany dia hoe inona ny postako. Za va pasteur, za va mpaminany, za va évangéliste. Inona. Matetika ny olona rehefa manana izay toe-po zay déjà aloha voalohany tsy fantany inona ny antom-pisiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra. Za mahatonga ny olona miovaova fiangonana foana tady hoe aiza le honorena orgueil daholo zany enflement daholo zany. Tsy fitiavan'Andriamanitra mitarika anao fa Andriamanitra Jesosy zany tahitena amin'izao andro faran'izao hoe misy missionao voalohany indrindra. Ninona izay heveranao fa fanomponao an'Andriamanitra izay tsy mahazo négliger ny tokantrano. Teneny eo akaikinao hoe saripady ny tokantranonao io. Dia mety hiteny indray ianao za tsy manambady. Inona ny tokantrano faharoa koa tena saripady tokantrano. Ozy izy Jesosy hoe zay manao ny sitrapoko ozy izy no reniko sy ny rahalahiko sy anabaviko. Teneny eo akaikinao hoe tokantrano saripady koa hoe ny assemblée misy anao. Dia ozy izy zany Jesosy hoe amin'izao andro faran'izao regleo ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao. Regleo amin'ny sitrapon'Andriamanitra firaisanao anatin'ny assemblée du Christ. Fa rehefa mijoro fahazavana ianao sy ny tokantranonao mahakasika olona manodidina. Matetika manko taloha tamin'ny resaka tanaty mbola lesony resaka fanosorana dia misy mampalahelo zany. Fa misy hita hoe fanahoana misy ny divorce anatin'ny tokantranona pastera ohatra. Dia avy eo ianao misy niteny dia avy eo rehefa tsy mahay miambina tsika tsy hoe hitondra accusation sanatriana hoe hitondra andeha hikritika zay mety hoe pastera fantatsika ka nana problème tokantrano tsy any le resaka fa ho anasy ianao. Teneny eo akaikinao ny tenin'Andriamanitra dia ho anahy. Fa tsy ho ampiasaiko hamelezana ny hafa. Alao aloha mazava izay. Ary matonto toe tenin'Andriamanitra mahakasika eo andreo za tsy te hamelanao zany. Tonga dia alao koa tsorona eto.
misy fotoana manko za tratra an'izay foana fa za raha mijoro eto tsy manana tsy hoe tsisy atao akory ka andeha morona toriteny ho anao manokana amelezana anao. Za rehefa mitokana dia tsy hoe Jesosy iza ny olona asiako androany, non. Fa za rehefa mitokana Jesosy inona ny teninao tianao ambara ho an'ny olonao, zay tianao apetrao am-bavako, zay tsy tianao avelao. Ka une prédication, c'est affaire personnelle entre le pasteur et les brebis de Jésus. Chaque prédication, c'est une affaire personnelle entre toi et ton Père qui est là-haut. Ça, ça veut dire que nous avons teny dia ho anao sisy miresaka fa za tonga dia maketsy dray nasianao ndray paster. Tongava ianao ny trano dia mandray dia Jesosy efa inona mihitsy tsy nentina tao fa za ndray mivoto ao. Fa tsy hoe za nasiany paster tao za tsy manan-katao be da be ako. Be da be zavatra tokony hoentiko anatrehan'i Jesosy hanamboarana anahy ka tsy ianao akory no saintsainiko hoe mpandritry ny ataoko hoe isaky ny 3 semaines zany ny toron'ny Sekoly Tokantrano. Dia manao 3 semaines za misaintsaina raha taty, raha tonton. Tsy andriko mihitsy za azona micro amin'ny Sekoly Toka amelezako an'iny. Zay atompo. Fa io manko be da be aminganany devolan'ny olona. Satria na inona ny ao ambadika izay orgueil, manamary-tena tsy tahiova. Dia mitady olona accusena tahaka ny Adama Sèvres. Ozy izy Adama tsy fotiko mihitsy fa io ramatoa io ny diso. Dia iny koa ramatoa tsy fotiko io bibilava io mihitsy ny diso. Dia en gros fotinao Andriamanitra satria na iza namorona anay telo ianao. Azonao? Ka ao ambadiky ny fanamarina tena miaccuse an'Andriamanitra tsika. Dia ao ambadiky ny fanamarina tena dia ianao tsy tahiova. Ianao tahi-caché an'le péché, tahi-caché an'le tenen'Andriamanitra io tsy mety. Fa te anamarina ny tenanao foana ianao. Dia inona zavatra fataontsika? Za kosa efa manao an'izao, za kosa. Ka tsika tsy ao anatin'ny fanomponana hoe yin-yang na fanompoana bouddhisme ka hoe misy ny karma ka hoe noho ny zavatra tsara ataonao dia afenipenina le tsy mety. Tsisy an'izany ao an-danitra, tsisy ny olona ohatr'izany miditra any an-danitra. Satria na dia marina ny Paul Naref raha ohatra ka izay hoe on ira tous au paradis qu'on soit béni ou maudit. Satria na olona farak'izay ratsy indrindra eto an-tany ary misy tsy maintsy tsara hainy kely ataony ihany. Jesosy mihitsy ny tena fa nareo izay ratsy ary ozy izy raha izay ratsy mahay manome soa ny zanakareo. Fa Jesosy milaza fa tsy mifanaovanao tsara akory no hanamarina ny ratsy izay tsy tianao elana. Ka ao anatin'ny toriteny misy ratsy tsy tian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tenenina mila elanao. Dia ekeo tonga dia mitenena oke. Amen. Ka izao zany tenen'i Jesosy tokantrano izy izy mila hita ao anatin'ny tokantrano kristianina Jesosy. Dia alohan'ny hita nefa ny Jesosy ozy izy zay zany tenen'i Jesosy ozy izy maro amin'ny kristiana ozy izy tsy mety manaiky n'le rafitra ny tokantrano araka an'Andriamanitra. Zay mahatonga miteny foana nareo matetika hoe rafitry ny tokantrano tsy monsieur le maire nanao anazy. Nareo zay mbola célibataire dia nareo mbola tsy manambady dia efa eo manomboka ny rafitry ny tokantranonareo avy. Aza te haneran'Andriamanitra hoe terena iety dia tonga ao vao hoe mody mibebaka dia ekeo ty dia amboamboary izay mapety eo non. Ho antsika izay mety efa tao aoriana, efa tafiditra tao vao nafantatra an'i Jesosy, regleo izay tokony reglena. Matetika manko tsika tokantrano inona mamay vola. Te hanatrano be dia tady vola dia hivoaka. Za tsy mitoe tsy ilaina ny vola. Ozy izy pasteur Viviana zay zandreo dia mitsotra amin'i Jesosy za aloha miteny ilaiko ny vola za koa miteny Jesosy za aloha mila vola Jesosy. Fa zao tsy mivola dia hanery anahy no hoe vola no manery anahy ka andeha hibaiko ny fiaina tokantranoko. Fa misy taona indrindra aty andafy aty zavatra mampiasa ny saina mpivady tokantrano dia vola foana. Trano roviana na trano be, roviana tôbila be, fa le fiaina tokantrano le hitoeran'ny fitiavan'i Jesosy, le hitoeran'ny sitrapon'Andriamanitra tsy mba misaintsaina an'izany mpivady miaraka. Tsika roa ve tena mijoro anaty fitiavana? Za ve raha vehivavy dia manaiky ny vadiko? Ny lahy ve tena mahay mitia ny vadiny tahaka ny fitiavan'i Jesosy amin'ny fiangonana? Fitaizaina ny ankizy ao tokantrano, iza mitaiza ny zanakao? Atsipy fotsiny zaza ny nonoa ny ampianarana za maika hitady vola. Zay mihitsy indraindraika. Reraka ao tokantrano, avelao aloha zaranga. Tanan'izay anao matory tany, mandrebireby. Ka satria
Za mitady vola mba tafitanao, za mitady vola mba hisy trano be hipetrahanao. Zany tenenao le zaza. Aveo le zaza tsy te-raharaha Jesosy fa vola zany ny Andriamanitra ato. Tsy miraharaha zany fitiavany zany. Ka zay za tsy mitety ilaina le vola. Fa rehefa mijoro tokantrano Jesosy miazakazaka mahita ny tokantranonao vola. Amen. Fa militsika zany banjina le hoe inona ny zavatra indrasan'i Jesosy anatin'ny tokantranoko. Ao anatin'ity famille en Christ inona ny anjara tokony omeko Jesosy, inona ny indrasanao anahy satria zany nomenao famille en Christ. Misy zavatra zany mila moa izy Jesosy Jesosy tsy te hahita kristianina saritsary intsony. Satria Jesosy tsy haka kristianina saritsary rehefa ho avy. Dia io rafitra io zany, ozy izy Jesosy misy rafitra nananganako ny tokantranoko izay mibanjina eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Za zao témoignage manokana teneniko anareo ho anazy mahavehivavy anahy. Za tsy samaka décision tsy misy amin'ny vadiko zany. Tsy hoe deda tsy lelaka amin'ny vadiko fa moi tena tsoriko je n'ose pas. Satria izy matahotra an'Andriamanitra, tsy zavatra ka afeniko amin'ny vadiko zany. Atsoriko anareo zany mety ime izy fa za tia mandoko volo taloha tamin'izaho mbola tsy nanambady dia mivadiko tsy tia mihitsy handoko volo. Dia nisy taona nandoko volo nefa rehefa fatako hoe tsy tiany dia nandoko dia simba ny loko volo io voloko io. Nefa za tamin'ny étudiant nandoko volo tsy naninona mihitsiny. Fa niditra tao anaty fanambadiana dia izy efa niteny ohatrany tsy tiako ianao mandoko volo. Dia nandoko ihany fa atao anatin'izay fa kila tany taty lanso nahita ny volo kilakila reny. Dia mifona tamin'i Jesosy tsy natonga fa nina akory ty volo ty efa lycéna tseritra mbola ketamaina reny foana le izy. Avy eo vanginy tompo dia hoe ka ianao tsy nihaino ny vadinao. Za tsy na ikanjo anaovako alohan'ny mandeha aty naiza tianao hoe ty mizara tiako ty tianao hoe ty. Satria na izy tsy resaka mihitsy no hoe tsy mahay maka décision amin'ny fiainako na hoe tiako ohatrany tsisy atao satria za matahotra an'Andriamanitra ary tiako isy mifanotron'Andriamanitra tokantranoko ary tiako hitombo ny fifandraisana mivady ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ho antsika vehivavy rehefa kristianina ianao, surtout vadinao rehefa kristianina koa tena mba miteny reto oriana. Aza mitetateta manao foana fa Jesosy mihitsy ny sakatoavinao fa tsy le rangahy ohatrany io. Dia zavatra kosa nefa nitenenan'ny lehilahy mahaiza mihaino koa. Ka aleo mifampitsotra sy miresaka hoe dia voagna zany saky dongodongy. Zao ohatra ny tahiverina andoko volo. Fa tsy sa kosa hoe ndeha tonga te anao. Dia zay ka efa misy an'ilay produit à base d'huile ireny ao tsisy amoniaka. Tanareo le tanareo zany tsy menatra an'izany za tena tsoriko dia jereko tsara zany ny tavany. Dia eny ary atao ve toy zay sy mbola tsy resy lahatra mihitsy sa Jesosy tsy anao ka te hizara aminareo zany ohatr'izay satria na matahotra an'Andriamanitra tsy vita fotsiny hoe temba tiako mba ohatra menamena zany voloko Jesosy io mamoaka ny taiko fa zao ozy Jesosy vadinao mbola tsy resy lahatra zay fa zao ny tiavana anao dia mahay mitiany tena koa tahaka ny fitiavany anahy fotsiny. Dia ohatr'izay ilay tokantrano hoe na dia tay kely ohatr'izany ary io nanehoana hoe matahotra an'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranoko. Voaviana koa resaka exemple koa taty Hortense. Misy amantsanazy ny zavatra zany ny zavatra zay ka izy tsy na ohatranay foana dia efa mahafantatra koa zany izy amin'ny fiaina tokantrano zany. Dia nisy an'izao zany izy zany efa nazy telefona vaovao. Ime zao vola fimeomezana androany amin'izao mbola vola fiomezana ka mime tsara tsika. Le izy tsy akory tsy mifampikritika tsika fa miara-mianatra azonareo le izy ka anaty tsikitsiky mora mipasy ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia zao zany le izy zany efa vidy telefona vaovao. Dia nisy kit main libre zay zany tamin'ilay telefona ny taloha. Dia za zany tsy nanan'ilay resaka ny fantaony izy mianaka tao an-trano tao tsy tamin'izay tsy teo. Dia hita amin'ny paster zany hoe kit main libre toro taty Hortense sa ozy izy ary io amin'izay fa ny telefonao vaovao dia vidiananao kit main libre vaovao mifanaraka amin'iny. Dia natsipony teo ambony frigonay tao le kit main libre. Dia zany tsy nafantatra fa napiritrana zany dia nahita an'ity kit main libre ty inona koa ary ty fa ndrasy ty tsy anisy tony tsy fantako hoe anisy ty zany fa ndrasy ty omeko ny josoa fa simba ny écouteurany. Dia naprimiko tany amin'ny brone ekizy tany amin'ny chambre le izy. Dia iny ary madame Hortense tonga tao an-trano dia ozy mantsana paster zay dia mba hitanao zay kit main libre kizay fa natsipony paster teo ambony frigo.
Dia ozy fa manino akamatoza fa inona hoana tonga le izy dia nazavaina anaty eo moa le izy pasteur izy mibety anao hoe tsy mety tsony fa mila mividy izy zany tena tany ianao mividy vaovao fa matoy izy ny teny dia mila mividy vaovao ianao zany dia mbola ny insiste izy za ozy izy tsy manana fa ilaiko iny aloha dia za zany koa tsy maintsy namea ny lista satria nakay zany fatako loha dia tompony zany tsy zay tsy maintsy nalaiko tany amin'ny joso andray satria na zay tanareo matahotra an'Andriamanitra ozy bon problème anao zay taty hortense fa za tsy raitsy kombanao fa nanomezako anazy an'le izy satria anazy le izy fa tsy anahy tsy afaka omeko any zanako le satria izy tsy anay iny ara hoa fa za ho miteny anao fidiana ihany ianao na dia tany izy tsy saiko tsy nisy 5 minutes koa izy dia nandefa message na tena fona pasteur Mirindra fona tsy mandeha akory le izy dia ozy mantsy tany anao tonga dia mividy dia ozy izy mantsana avy eo asa tenitenena amin'ny pasteur za aza velao miraitsy kombakomba miratsy za matahotra an' Jesosy matahotra ny vatoko azonareo le izy zavatra kely ohatr' izany tsy afahanao mahita ny fanontron'Andriamanitra eo fiainatokantranonao ninona tena nareo vehivavy eto matory eto mitrano niny zavatra nafenao vadinao tsy fatany tonga dia ambarao aminy dia tsory tena fona chéri fa tsy nety dia mifampiresa zao zany natonga nalisa ahoana fieritretanao ka zao natonga nale décision sisa dia tonga dia resao tsotra tena akaikinao tsotra be miaraka amin'ny Jesosy dia ohatr'izay le fiainatokantranao hoe matahotra an'Andriamanitra ka ozy izy Jesosy mila ozy izy nitokantrano efa akaiky ary anisan'ny zavatra takiko dia nitokantrano kristianina manaraka ny rafitro ina moa le rafitro sitrapon'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tsy mera mihitsy ny akory dia alohanao raha mbola tsy manatokantrano ny rafitra voalohany ohatra ny ahoana no relation anareo amin'ny Jesosy tsara fa i Adama nafantatra an'Andriamanitra vao niditra tao tokantrano nefa mbola lavo ihany Adama ianao raha mbola tsy matotra koa ny fifandraisanao amin'ny Jesosy dia nefa anao maika anambady maika sipasipako zay tiako dia ataoko bisou nisy fotoana zany nandehandeha zay mivady maly tsy namomba ny lasa ny ankizy zany mba nanao sortie dia zay teny mianky mba nanao sortie teneo ny zay mpivady teneo ny akaikinao nareo mpivady koa mba manaova sortie fa tsy mifanindry fotsiny amin'ny Sekoly zany fa misy taonina mba ndana mifandamory kely ilainy zany dia ozy izy zany mivadika mahita pisipa any an-dalana eo amin'ny centre commercial ozy izy zany kibo mahita le pisipasipa eo zany dia fa norokorika dia zena tsisy peritra hita zao fa pisipa dia ozy izy zany mivady mipisipa koa ozy izy tena marina mipisipa ozy izy tsisy atao dia ozy zany mantso anazy fa ina tianao ambara amin'le hoe tsisy atao mipisipa koa izy mampiaraka fotsy dia ozy mantso anazy ny tena marina hoa misy atao mipisipa fa zao le olana mahatonga anao tsy zakanao mahita anazy manao mpifiainana mpivady nefany tsy ao anaty mbola tokantrano ry pisipa isany tandreo manao fiainana mpivady nefa mbola tsy ao amin'ny Jesosy ny tokantranonareo raha misy zavatra mila katsahan'ny célibataire voalohany indrindra tovy matotra ny relationao amin'ny Jesosy za aloha dia mbola miteny zanako tiako daholo nareo tahaka an'ireo zanako telo ireo tetateta matoa Jesosy ny teny allô marina be ty resaka ty fa matoa za vao maraina dia mivanginy dada sy mamako avy any Madagasikara sy ny fo maraina mihitsy dia izay message zay reko ozy izy hoe saripady ny tokantrano ka zao mba jereo ihany aloha le sipana le bany tena matotra izy eo amin'ny Jesosy raha ohatra ka tena misy olo tiana dia tongava ao an-tranonay dia ndao resahana matotra hoe zao le rafitry ny tokantrano raha tian'i Jesosy nareo zay le rafitra koa ka faneketsitra fitsika famille dans une assemblée misy dada avy amin'ny Jésus misy mahavamy tongava ohatrany be da be ny afaka amin'ny témoignenareo tokantrano sitrany tsy hoe zay le izy fa fanekena ny rafitry Jesosy matoa Jesosy mametraka ray aman-dreny resao aloha fa ny zavatra rehetra afenina retso teraka fahotana foana zay moa le resahako tamintsika samy vehivavy teo za tsy samy manafina zany amin'ny vadiko tsy maka décision zany nataoko hoe 10 centime marina andeha avoaka dia tereka za vady amoaka 10 centime mividy bonbon zavatra nianarako zay trany hitako zay tamin'ny pasteur Viviane dia hitako ny fahombiazan'i Jesosy tao tokantrano hitako ny fahombiaza teo amin'ny fiainana manokana avy eo ka tsa zany tsa mihitsy tiako be ry akanjo ry fa tsy tiany dia bon ok milamina ny atao natika satria na zay za te hilamina amin'ny Jesosy Jesosy raha te hilamina amiko ianao atao aloha izay laminanao amin'ny vadinao za vatsirokona vavao fa za tena champion fidongina taloha tao tokantrano zany tena herinandro za sositra tsy tiako zao za tsy faly dia maneho ny tsy fifaliana herinandro fa
fa zao za aloha tsy teny kosa tsisy mihitsy fa tsara eto fa tonga dia ozy le fanemasina fa ino tataonao ty misy taona ohatra zavatra ataony tsy mifanaraka amiko mihitsy misy taona fa voninahitra n'Andriamanitra kosa fa rary tena sorokan Jesosy hoe rary izay mifaly zany hoe misy zavatra tsy fanaranay zany satria zavatra kely na fomba hoe kelikely dia vao tadongidongy efa tonga dia tsy avelan'Andriamanitra mahita tory mihitsy tsy tonga ny torimasina izy fa ohatranao tsy mavita ninina ako misy toa tsy indray telefona mihitsy andrazo ohatra ny taidongy kely raisy io telefona io valio izy satria na izy matahotra an'Andriamanitra ary tiako Jesosy anjaka ao tokantranoko ka zao tsika zao efa sao amin'ny Jesosy dia ozy izy Jesosy mila ozy izy io lanitra io ozy izy Jesosy io famonjena io raha ohatra anao ka tena matsapa-tena fa nanolo tenan'i Jesosy matahotra an'Andriamanitra ve anao ao tokantrano mijoro amin'ny rafitsy Kristy ve ny tokantranonao ry tanora terizo ny tenanao mba ananganana ny tokantranonao rapitso io nge hoa mety foana rehefa mampiaraka tena marina zany milay foana io rehefa mampiaraka zay mivady zao un mois alohan'ny fanambadiana mba nampiaraka satria za tonga izay dia un mois tonga dia matao mariage ohatr' izany eo amin'ny Jesosy fa hoy za tena tsapako ihany le izy inona tonga ny Jesosy hoe vao mifaka hoe Jesosy io vadinao tonga dia manambadia fa avy eo tena nitsotra tamin'ny vadika tena nanoditsika mitsamma ho raha mbola sen Jesosy nampiaraka ela be tsy nahatra ny tsiriritra ela be zany fa tsy maintsy nanaonao foana fa ozy izy Jesosy io eva vide mariage validé fa rehefa manaonao foana tadidiko tsany zay ao anatin'ny mois préparatif amin'ny mariage fa maneno foana telefony paster io allo izario dadanay aiza nareo roa aiza hoaiza asa dia mipetrapetraka rery tonga dia mitsamboatra mihitsy nefa ny ray volany andeha nomananay mariage dada ara-pinoana fa tsy le any an-danitra io fa ampiasainy dada any an-danitra izy tanareo filavana ny ray aman-dreny ara-pinoana misy taona Andriamanitra tsy miseho aminao mihitsy fa amin'ny alalan'ny ren'olo reny izy miseho ka tianao tafita ianao sy ny tokantranonao sokatra foana l'île Saint-Denis hatreto aloha zay mbola l'île Saint-Denis fa rehefa ho avy izay fanontronan'izay inviteko any amin'ilay ngezangeza ianao amen fa tiako ambara hoe na l'île Saint-Denis io na eo amin'ilay 65 mètres carrés io rary amin'ny 100 mètres carrés midiranao foana io trano io ka rehefa mba tsy haiko tandrozy ve anao amin'Andriamanitra misy etaeta ve tianao ve ny tokantranonao tena hoe atronon'Andriamanitra zany ary ianao ve tena matsapa za tsy tianao kilanao ny fiainam-panahiko tsy mpanambady ankory nanampisaraka ana amin'ny Jesosy fa tedavy Andriamanitra ny sinsitra mijoro reto voatety moa fampahery niaraka tamin'ny hery tatianika vao tonga ry zay hitan'ny paster avy ozy izy le any Californie Hvkl dia avy moa tatianika ny teny tamika jereo izy le trano reny stare fa may dia ozy matsandro zareo hitanareo amin'izao andro farany zao Jesosy tahiteny hoe inona mampiazakazaka anao eto amin'ity tany ity trano vola makarena ve inona mahatonga anao tsy afaka lava sabotsy isaky ny fotoam-pivavahana vola ve fa vola io tsy miditra any an-danitra vola io tsy manangana ny tokantranonao inona ny toeran'i Jesosy eo amin'ny fiainanao fa restarena vila tsara tareny Californie zany ka tsara zara nisany taona mba mijerena tsara kosa ny trano ton'olo tony Jesosy deraina ny tompo fa za kosa aloha dia mahay mideranao t'île Saint-Denis fa zao Jesosy kila may ka inona makararo inona ny tena tediavinao eto tany teneo akaikinao Jesosy ve ka tedavy reto tena mila tena atao varenanao Andriamanitra sy afanahanao zany ianao rehefa mba notaniana vaovao izy ianao mety paster mety ho fiainam-panahiko ianao tsy hitako aka ahoana fiainam-panahanao ahoana sy ny ahoana ok arao ok tsara nge mety ho fiainanao eto tany fa zao mijery an'le trano restare eny may fa fiainam-panahanao sao dia mba may trano mbola afaka soloana ihany fiainam-panahanao raha may tsy hitako izay anaovako anao tsony marina zany tenao akaikinao marina zany ka zao ataovy reto saripady aminareo fiainam-panahy dia raha saripady aminareo fiainam-panahinareo tokantrano tsy kilalao ataovy eo amin'ny fakasitran'Andriamanitra fiaina tokantranonareo mila tonga mireny ao tokantrano ao sitrapon'Andriamanitra ao ve Jesosy ny
vehivavy makatoa ny lehilahy ve tena mitsia amin'ny vady ary ny ankizy ve makatoa ny ray aman-dreny. Mba hahatonga izay eto koa mila fifandraisana sy firesana ao tokantrano ao. Fa mahatonga le samy fampanafinafina tsasika hoe ny ankizy tsy mety makany amin'ny ray tsy satria nahoana miaina fitiavan-tena fa tsy miaina atao fitiavana an'Andriamanitra. Tahiseho amin'ilay vehivavy tahiseho amin'ilay za koa ve dia ilan'ity foana le rangahy koa miteny za lehilahy mila manaiky anahy ianao. Ny ankizy zay fa lehibe zao fa mahafantatra ny tokony ataonay. Enflement d'orgueil daholo zany. Raha izay mbola tsy tafiditra 2h50 za aloha dia mba miteny fa za zao tena be da be mbola ozy aho le tia Jesosy il y a du travail à faire. Hatramin'ny 2h50 io tena mamperitreritra izy ary tena ozy ianao Jesosy tsy kilanao fiainam-panahiko. Jesosy ninona mety hoe zavatra mila enjena atao amin'ity tany ity raha izay naherehan'ny école de prière tamin'ny jeudi Daniela tsy niala tamin'ny postany. Inona le postany? Teo amin'ny fivavahana. Inona le fivavahana? Communion amin'Andriamanitra. Tsy nirarahiny Daniela ny asa mety ho veriny fa inona ny important tamin'ny Daniela? Ny relation nananany tamin'Andriamanitra. Tsy ho atakaliko posta mihitsy ny eto tany fiainam-panahiko. Célibataire tedavy vady mametraka an'i Jesosy voalohany zavatra rehetra. Raha tianao voatahiry ny fiainanao satria na be da be ny olona izay efa hoarina ny fiteram-baovao izy vao niditra tokantrano. Efa tafiditra ny tokantrano izy vao tera-baovao. Fa mafy zany hoe tsy afaka hoe mampanjanaka an'i Jesosy tanteraka ao tokantrano zany satria na le ray mbola tsy ao amin'i Jesosy. Fa ianao izay ampifantarina an'io efa tenenina daholo ny secret sy ny tokony rehetra rafitra rehetra mba tonga ny tokantranonao tena ozy izy. Fa mba gaga fa mbola misy any sary tiaviny. Za aloha dia ohatr'izay rehefa miteny fa za koa ohatr'izay tsy na mamako koa ohatr'izay le mamako ara-pinoana dia tsotra be za rehetra tsy mba manafinafiny zany zay no ondriny nampahirezaka ny Tatinarilo izy tony mba mandefa SMS azy zay misy ho anisan'ny tiavaka ny Ry ity satria andrio ohatra anahy ihany tsika ho tonga dia le spontané tsisy miafinafina zany tsisy tanareo le tonga dia ohatr'izao anitanareo dia ohatr'izao koa ao anaty ao. Fa misy ny olona tsy teny tsy ahoana sy ahoana mila les yeux de l'esprit tonga dia wayo tsika anahy ito fa Jesosy andraso lofona Jesosy. Misy aloha aloko mitsoaka aketo sy Jesosy ndry oaka aloha fa tsy roko vavonobena fa misy toana atao mpitoriana dia mahita amin'ny fanamasany ao anatinareo ao dia manetry tena be ao zay Jesosy. Ok alleluia. Ka zay zany tiako zarainareo voalohany indrindra satria na sakafo mafana be vao azo tany Madagasikara le izy dia ozy Jesosy misy diany satria na alohantsika niditra ny fampetana tokantrano mila tsapanao hoe sarobidy saropaty amin'Andriamanitra satria na tokantrano natsangan'Andriamanitra voalohany tamin'ny Genèse. Ary inona ny fomba motehan'ny Satana efa trano am-boalohany ka mandrakity andro amotena zao tontolo zao tokantrano sy mbainy. Fiainana ito tany eto formateny mihitsy amotena ny tokantrano. Inona? Variana miasa, maman, papa, atsipy any amin'ny crèche, atsipy any amin'ny maîtresse, monde sy ny société mitaiza ny zanakao. Ianao tsy manam-potoana an'izany, tsy manam-potoana ompona an'i Jesosy, tsy manam-potoana tediavana an'Andriamanitra, tsy manam-potoana andeha any fotoam-pivavahana. Fa zao men'ny Satana fotoana anaovana n'importe quoi. Manam-potoana anaovana jeu vidéo, manam-potoana anaovana course, manam-potoana anaovana shopping, manam-potoana andeha mampiaraka cinéma, fa tsy manam-potoana tongotra ao tonga eto. Potro-tongo Jesosy eny teny. Tsy manam-potoana ifoazana 2h50 satria nalany jery an'le série na aloha tsy haiko tsony programme TV. Reraka ona vomeza dia efa ny télé tsy reraka mity. Série saison 7 ina moa le fafarahany le izy fa ianao hoe mba miteny Jesosy ina fafarahany fiainako ity Jesosy tokony tsy mampatory ianao zany Jesosy ny hafarahako ny fiainako raha tompitapitra hoe fiainako Jesosy dia miditra ny lanty za sy ny ankohonako Jesosy ty vadiko ty ohatr'izay le miaraka amin'Andriamanitra aloha misy toa mitomany tatoaty zay tsoroko anareo misy ny ataka tao tokantranonay. Rehefa kaiky farany taona manko dia miataka be ny Satana surtout mpanompon'Andriamanitra. Ezaka mihitsy Satana hanongotra ny fifaliana atao tsy ime zay mivady. Izy menada zany tena nampiasain'ny devoly. Ny tsika hoe tsy ampiasain'ny devoly satria zanak'i Jesosy fa nisy ataky. Miady foana izy menada, miady foana tsy fantatry ahoana sy ny ahoana.
fa tsy mifampazaka mihitsy. Totrano izay mivatantsika izany totrano mibety foana fa inona mihitsy ty problème ty. Dia à 2h50 tena hoe misy attaque mila miambina tsika. Miarambo vavaka nareo mivady vao maraina 2h50 rehefa vita ny directive. Apetrao am-pelatan'Andriamanitra io tokantrano io. Tsy tiany devoly io tokantrano ary io zanakao io koa tsy tiany io satria io futur disciple de Christ. Ka fanompoana voalohany indrindra ao atokantrano. Ao. Dia izay mivady moa efa miambina foana. Hoe rehefa te hamotika ministère izy dia ny tokantrano no couple ny tedavina sy. Dia maika tonga dia mifampifoana. Aloha tsika bisous chérie, aloha ninina. Dia aloha rehina tsara, aloha ifankatia tsara fa fanotronana. Za mbola misy fanotronana endrasako jusqu'à fin 2018 tsy tapitra za. Jesosy za ndray tsy tena problème aminao fa aloha satana mana problème aminay tsy ekeny. Dia fanohana foana. Teneno vadinareo kaikinao chérie mila mifanohana tsika mitsamina hoe amen. Dia tsika koa tokantrano Kristy ato amin'ity assemblée ty domboka izy dia mila mifanohana tsika hoe ianao le manginginy ireny tsy azoko mihitsy dao ifanohana. Loha tsoroketo ny mazava sy ny mazava. Za mahintso za fa tena nareo fa za ny tenen'i Jesosy hoe misy ny fampiasana profeta atao anaty za tsy menatra amin'izany tsy hebiheby fa za rehefa miteny dia tiens bon content ou pas content je prie pour toi pour que tu sois content avec la vérité. Asinareo le izy ka zay mety tezitra amiko anareo. Hozy Jesosy tsy ianao tezera fa za io teniko mihitsy ny zakany aloha fa intercedeo indray izy aloha e. Dia hozy Jesosy oke marina izany Jesosy afaka ho azy mba tonga ny vérité iny tena ho content izy amin'izay. Fa ça je suis dans la joie rehefa maraina vérité. Ianao hoe joie ça. Alléluia. Raiso ny baibolinao. Andray an'ilay vérité tsika androany. Teneny eo akaikinao. Vonina andray vérité ve ianao androany. Hozy izy Jesosy hoe la vérité seule libère. Tsy haiko reo tiany Jesosy libéré na tokantranonao miainao anatin'ny vérité. Dia nareo koa mahaiza mifampananatra amin'ny vérité. Tena teneny raha misy ana hitakitanao fa tsy mena vérité tonga izy dia teneno. Fananara. Dia vetanao tena raha za ianao da anao makany amin'ny pastera kely mivady sy hoe dia misy tokony ambara sy ny ambara any. Fa tsy haiko. Jesosy efa akaiky izay zany zao afatra voaziko vao maraina Jesosy efa akaiky ianao mamporokoditra zany. Dia aza miandry tenena foana koa akaiky Jesosy vao eo vao tonga hatrany. Misy manko ny olona mijery reny témoignage zay dia eo izy strany tena feno tao fa tsy haiko mandeha ny 2-3 jours. Hay dia tenena Facebook efa akaiky Jesosy mandeha ny 2 semaines. Jerenao le tena liste eo amin'izay ohatrany matimaty. Fa isan'andro ianao tokony matsapa tena afaka tonga zao dia zao Jesosy. Fa aza miandry misy dia mizaranao messenger rehefa akaiky Jesosy dia tahiteny andrindray fa nga tsy fantatrao rianina efa vesan'andro rehefa akaiky Jesosy fa izy alohanao sabotsy ohatr'izany anatin'ny sekte ny anao Jesosy fa tsy niteny aloha za tamin'izay satria ohatrany ozy Jesosy misy fahendrena ianao fa mikalma kely aloha fa matetika le olona mpitenana any reny jereko fiainam-panany tsy ohatr'izao satria ny ohatrany miandry alerta la bomba foana vao hoe andrasy aloha dia androany fotsiny anao mifaty hanina dia androany ihany anao mba miditra 2h50 mandeha indray aloha joli fiaina dia adia indray akaiky Jesosy. Fa zany mampatonga antsika mila mifanerasera miaraka mifafaka satria na mifanaitra tsika. Zay le exhortez-vous ke anao misaraka an'ity famianao ty tany. Any zany ny tranonao rehefa tsy eto ny tranonao dia zavatra renao plus ianao miséloigner amin'ny famianao Christ tu vas t'éloigner de Dieu. Enflement d'orgueil namenanao any. Zany le mba tena mba value SMS ianao za. Jesosy mitenanao iny efa aiza ianao ohatrany Simon ve ianao. Eo amin'ilay toeran-drasan'i Jesosy hoe mitahiteny Jesosy nge za eto. Dia aza manamary tena tonga dia tsory. Pastera tena mila vavaka fa tsisy mandeha amin'ny laona ny fiainako heritaona ty tsy nandeha sekoly ohatra. Eto ambavaka pastera tonga dia tsory fa zay mety mbola misôrika mety nefa reko ara-panazy arena tena rekinao fa tsy mety. Tena marina zany tena mitsona reko mihitsy tsy mety ozy izay tsy mety ny fiainam-panany fa vavao indray aloha dia bon tsy manoratra fa bon any amin'ny Jesosy manoratra io indray le zanakao io Jesosy nanao izay tenenao fa mbola io
Zany nataoko. Satria na zaho tsy afaka izevatra ny zevatra. Zay mahatonga Jesosy tonga fa tiana mavesa setrana. Zaho kosa aloha tsy ela vela afaka hanompo an Jesosy eto tany raha ny entana rehetrarehetra hoentinay ao an-tokantrano ao daholo tsy possible zany. Mana compassion fa entiko amin'ny lohariko eo anao dia Jesosy io le eta mazevatra ianona indray fa ohatr'izay na fiarahako amin'ny Jesosy. Tena akaikinao mahitanao faly aho hoe zany. Tena tafiditra mora ny pilule androany. Amen. Un Samuel chapitre 1. Jery tokantrano anankiray tsika. Nahitana ny mpanompon'Andriamanitra iray zany hoe fanotronana zany. Amen. Un Samuel chapitre 1 manomboka verset 1 à 5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 1 Samuel chapitre 1 verset à 5 au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Tatarani tokantrano ihany ty. Zao aloha tonga dia marinika ny voalohany hoe tsy hoe manambady roa akory Elkana dia hoe andeha hanambady roa dia mahazo manao sipa gauche droite. So dia mba mampitorana ny zavatra tsy toriko eto ianao fa tamin'ny Ancien Testament mbola tsy tonga Jesosy. Lalàna tsy azo idiranao fotsiny izay fa i Adama sy Eva ray. Tsy nanana sipy Adama quelque part ary Eva koa tsy ohatr'izay fa banjina teo amin'ny fototra teo amin'Andriamanitra ny tokantranony. Fa eto dia fantatritsika matona velan'Andriamanitra ny trango tony tantara tony dia misy lesona alaina. Zay moa ny tenenany amin'ny bokin'ny Epitrany. Dia fantatritsika tsara fa ny tokantrano dia endriky ny relation Jesosy amin'ny Église. Teto dia nisy lehilahy anankiray izay hoe Elkana. Dia nanana vady anankiroa izy i Anna sy Pénina. Dia zao ny zavatra tenen'i Jesosy ana. Ao amin'ny fiangonana kosa izy ao amin'ny fiangonan'i Kristy dia misy karazan'olona anankiroa. Efa samy kristianina io nanolo tenan'i Jesosy. Fa ozy izy Jesosy misy ozy ny karazana mbola penina dia misy ny karazany Anna. Azonareo tsara? Hojerentsika hoe inona nahatonga ny Elkana nanome fitiko ny Anna no ny penina. Io le hoe fankasitrahan'Andriamanitra. Ny tena marina samy tiany Elkana, penina sy Anna. Fa naninona ny fony Elkana mibalanse tany amin'ny Anna kokoa nefa ny Anna tsy name zanaka. Io le resantsika amin'ny fanosorana sy ny fanotronana. Penina ny aina tao anaty fanosorana. S'enfler d'orgueil izy, nieritreritra izy hoe beninkiboko. Za man zanaka be da be. Za zany tena tokony chef eo akaikiny raha Elkana. Fa hitan'ny Elkana izay toetra ratsy nanana penina izay dia nahatonga ny Elkana tsy nanome fankasitrahana mihitsy any penina tao tokantrano. Dikany hoe penina dia bijou. Dikany Anna dia grâce de Dieu. Jesosy amin'izao andro farany izao te hahita amin'ny fiangonan'i Kristy feno grâce ve ny fiainanao? Miainao anatin'ny grâce ve ianao? Sa miainao anatin'ny eboebo? Tenenao akaikinao maharaka ve ianao hoe? Azonao? Io le tenentsika hoe aza rifesina amin'ny zavatra heverinao fa vitanao am-piangonana, zavatra heverinao fa vitanao amin'ny Facebook hoe zao maha-kristianina, za 5000 j'aime tahaka ny penina be anaka be. Dia nao ny tena amin'ny Jesosy, zany tena tiany Jesosy satria za be 5000 j'aime. Za zao misy taona tsisy manao j'aime, je m'en fous. Fa ozy Jesosy atao fotsiny io satria misy olona ao ihany. Taty miora zao ka mijoro vavolombelona. Reny teny zaraiko tao reny natonga taty miora lasa nanoratra anay. Za tsy mitady olona messenger izy ny autrui fa afafiko iny dia lasa mivavaka. Fa tsy hoe eo na dia eo. Izy aloha ataoko j'aime andray ary zao. Ay, andrasao jereo fiainany. Ay, andrasika.
raha manasipy ianao ndao aloha tsika roa hivavaka fa tsy hoe je t'aime ma chérie, hey tu me manques, oui tao hoe Jésus nous manque hoe dia ilay tsika roa zao Jésus nous manque dao tsika roa hivavaka aloha fa anaonao foana tsika roa fa ampidarabika eto ka io Facebook io raha tsy fitaovan'Andriamanitra io mampidarabika anao manaova aloha face avec Jésus face to face anao avec Jésus ianao manko boky vakian'Andriamanitra isan'andro zay teneniko afenao amin'ny vadinao ngery vehivavy zay tsy haika fenao any ory reto Jesosy mamaky anao ohatry hoe isan'andro dia satana koa etsy io sanako hoe mpandainy io tsy makato fingany foana ianao tokantrano ka le izy raisina mampimehy mihitsy satria nandraindray tsika ohatrany enjana be manolana an'le vérité indray raha moma le ty mba un samedi par mois nety dia mba atao livre mihitsy loha zay ty dia zao misy zany ao amin'ny fiangonako izy Jesosy misy mipenina dia misy ny ana tanareo za manko nisy taona nyteny tamin'i Jesosy fa manina ho amin'ny fiainako tsy mba navelanao mora zany dia ohatra ny ana mihitsy taloha fa manina ho zany jirany avy Jesosy totra mora mandeha fiainana dia hoy Jesosy raha navelako nandeha be fiainanao dia ohatra le tao psaume 73 ianao psaume 73 avelako ambinina mihitsy ny raha fanahy satria izy tsy mitady anahy dia tsy hoe justifier izy mandeha be ny fiainako mety daholo ny fiainako Dieu est pour moi personne qui est contre moi Dieu est pour moi nefa ny fiainanao faratsitsaina tsisy mandeha amin'ny laona dia hoy Jesosy nao ambadika reny chuta satria na mifony tsisy fanaitretena mitady anahy mihitsy fa manamarina ny tsy mety ataony amin'ny réussite ny amin'ny zavatra iveriny fa mety arak'izay tiany fa zaho ozy izy ianao hitako ny fonao fa tena nila anahy dia navelako tsy netinety mihitsy arak'izay tianao fa ianao mba tonga anao hitady anahy tao anaty reny tsy netinety reny fa raha azonao ny satisfaction teto amin'ity tany ity tsy nila anahy ianao azonao dia Andriamanitra nefa nahita votsara afaka ny récupérena ny ana dia le butin'Andriamanitra tao anaty le stérilité tsy fahavoazana fa anehoana an'izay grâce de Dieu eo amin'ny fiainany ana fa penina dikany hoe penina bijou ravaka tanareo misy zany ny olona ravaka Kristy fotsiny atao tany fiangonana ravaka Kristy atao tany reny fa tsaroa tsara fa za zao rehefa matory dia soroko daholo tony fa inona iana tao anaty fony elikana mba ianao anaty fony Jesosy rehefa anaty fony Jesosy ianao na matory elikana naiza ao aminy ianao fa ny bijou déco reny ka tsy haiko izy ianao anatin'ny corps du Christ déco ave ianao za tsy miteny tsy ratsy hoe ratsy lavana déco mba ohatrany hoe mizaha zao misy taona manao lokomena mety ohatra surplus kely iny azonao le izy fa io lokomena io misy démaquillant amin'ny riva aloha rehefa iaraka tory amin'ny vady koa dia tiany foana fa tsy le lokomena kory ny tiany fa le olo ambany le lokomena sy ambany ty zao rehetra rehetra matsara anazy zao ty tiany fa rehefa le vidy akanjo eto zay ty zao vao mainka matsaratsara kokoa anao dia ty vidiany dia ohatr'izay Jesosy rehefa tonga any amin'ny raha ny lanitra tsy penina ny tedavina le penina manka ohatran'le tanareo le manaitra ny atao tany tanareo satria nanakola be kosa ny fiangonan'i Kristy izy koa ny jentilisa andeha hivavaka any aminao fa reny misy rôle daholo reny fa ozy izy Jesosy za rehefa afaka amin'ny fiangonana ihany le atao apoko il dit je suis à lui aussi il est mien ao ampony Jesosy ve ianao dia Jesosy ve ao amponao lalina jerenao tsara ny toetra ratsy ny tirapeniny ity tsy afaka hovidinao amin'ny dimanao Andriamanitra zany akory tsy midika aza atao ny dimina fa ny olona tian'Andriamanitra tsy mety raha tsy manome dimina fa mbisy be da be olona manome dimina fa tsy tian'Andriamanitra zay le teneniko anareo hoe aza maika andeha hanao asa soa nefa tsy manao asa tsara ny asa tsara dia le toe-po manana le toe-po tian'Andriamanitra fa ny olona manana asa tsara ao ampony tsy mety raha tsy maintsy manao asa soa fa ny olona rehetra manao asa soa tsy voatery misy asa tsara efa teneniko anareo foana reny star reny champion du monde reny ranomeza fanomezana UNICEF tsy haiko misy anaranarany daholo fa tena ambadika hoe mianan-kely ny impôny zay zao dia efa misy intérêt personnel dia inona anamarana iza inona mahazo piva kely izy rehefa tonga ny gratia dia il a fait ça il a un grand cœur dia mahazo tehaka eo izy fa ianao le tehaka avy amin'ny Jesosy ny tediavinao fa tsy tehaka anaty magazine people tsy tehaka ao Facebook halleluja ianao kosa aloha tena mpanompo nita iny ianao
ianao tokantrano tsy miresaka amin'ny vadinao akory. Hoy Jesosy hoe ahoana koa ary ton'olo tony. Dia ohatr'izay ilay tadiavin'i Jesosy mitady olona araka ny fony. Dia ao tokantrano ilay izy mila manomboka. Tena rehefa mody aty ianao dia mitenanao matoa pasteur Dovana andevana misa mandoa ali dia anontany Jesosy tena anatin'ny sitraponao hoe Jesosy ny tokantranoko. Mbola tsy manambady ianao fa misy fofopofony ihany. Sao dia fofofona masisy sa tena fofon'i Kristy. Eto amin'ndoalika aloha. Dia anontany Jesosy mety ve zao relationnay zao Jesosy. Rehefa tsy dia hainao tsara tonga avy ao trano. Dia resahantsika milamina. Andaminan'ny tompo ny fiainanao. Fa aza manery, aza beloha, aza miseho milay izany. Penina miseho milay. Satriana hoe be anaka. Satriana hoe mahomby. Dia nanao tsinitsinina le rahana ohatrany hoe tsy mamokatra. Tenao akaikinao ianao nge mody tsy mamokatra hoe. Fa ao ambadika io modimoldo io hoe Samuel ny ao ambadika io hoe. Ka tsy haiko inona ny tediavinao anaka be da be tsy izy vokatra. Sa Samuel ho tonga profetina firenena. Tsy haiko. Zay ilay tenenantsika hoe tsika tsy mitera-bitro. Taranaki Agara tena tera-bitro. Fa taranaki Sara mandova ny teny fikasana. Ka ao anaty fiangonan'i Kristy misy mbola misy raha ny Agara. Dia raha ampenina. Efa tera-baovao fa mbola charnel. Chrétien charnel. Mieboebo amin'ny fanosorana. Mieboebo satria izay be vola. Zay amin'ny HVKL misy ny Écoles de prospérité. Zay be vola. Zay zany tena favy ao amin'ny royaume de Dieu. Non. Zany mampahirinao le ohatran'ny mbola modimody io fotsiny. Za aloha rehefa misy an'le tonga reny nampahiresiko ozy za atao anaty ka matoa Andriamanitra ohatran mody elaela ohatr'izao aho. Ka mampahiry anao teneny izy courage eky, courage baina, courage lavary mety daholo izay anaovanao anazy ao. Fa zao tsika indraindray tereny Satana le maika anio. Tahaka ny Esaü sy Jacob, inona tonga n'Andriamanitra ala ny Esaü satria tsy nametraka ny fitahiana ra-panahy mihoatra ny fitahiana tany. Zay ny tsy tiavan'Andriamanitra ny Esaü, maika ny anio. Zay mahatonga an'ilay Jesosy miteny hoe tsy tiako nareo miara-matory aloha mariage. Nareo nge afaka hiara-tory avy eo izy izy. Fina ny tsindrasanao an'ilay mariage, maika atory aninona ho izy. Dia avy eo mampime, ao anaty fanambadiana raha tsy mitahy atory tsony miaraka, mahagaga mihitsy. Le nofo io, le nofo tianao izay di contraire an'Andriamanitra foana. Zany efa nampianao teny tokantrano tamin'ny rehefa misipa dia hiara-tory. Miaro ny tena mafy mihitsy. Dia rehefa anaty fanambadiana, mahita andrianina. Zany ianao amin'ny canapé, non. Taloha, misipa rehefa andeha misipa zany manao metimety mihitsy. Za aloha manao metimety anao ny fanambadiana. Satria no anatin'ny fanambadiana tena manao mety. Fa tsy mody dia rehefa tonga fanambadiana tsisy mivaki-loha, tsisy mifampiraharaha zany. Satria na izay ilay teneniko amin'ny vadiko. Mahatonga izy mampasosotra ny fananao satria ny olona miaina foana en dehors ny planan'Andriamanitra. Tianao contraire foana. Dia izao tedavy ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'izay mapety an'Andriamanitra fa aza vela tereny Satana ianao. Zao io mety ka eny fantako nge Jesosy ny teny hoe mahazo miara-matory nareo avy eo fa manina raha tonga dia izao fa nareo nge nambady ihany après. Tena izy za aza mba varotana sakabeloro Satana hoe je sais qui je suis en Christ. Za indray aza sainao mitetitety sady mampanota zanak'olona mampanota ny tenako. Za Josefa. Za mijery ny hoaviko. Za tsy tena mivoaka ao kibony rahana tsy namokatra ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mivoaka tao kibony rahana kosa oka fotsiny. Pena no ambany kibony penina tsy mitondra vokatra ho an'Andriamanitra. Fa mivoaka tao kibony ihana kosa oka fotsiny reto. Ka tsy haiko inona le vokatra tediavinao ny eto tany sa ho any an-danitra. Un Samuel tositsika ihany tantarany rahana. Un Samuel chapitre 1 manomboka verset 6 indray tsika. Au nom de Jésus, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Tanareo, io fikany devoly, tena kakana io fikany devoly. Tinirriteny ianao. Teny hoe tinirriteny ianao hoe. Atonga anao hiteniteny foana amin'Andriamanitra. C'est le tenez qu'on a Proverbe 4:23. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Le but du diable, c'est que tu sois l'ennemi de Dieu. Et comment te rendre ennemi de Dieu? Tu désobéis à toutes les volontés de Dieu. Ça en fait volant.
orgueil, humilité. Inona ny tanjony mahatonga tahiaprisika anao tsy tia anahy izy tsoroko mihitsy. Tovy ihany tsy tia anahy io nge. Tovy ihany fosafosana anaty saina any nge. Za nge tsy aninona. Fa inona ny tanjony le devoly? Tiany anao hidésobéir ny autorité anao mba hahatonga anao ennemi de Dieu. Tsy azonareo ve le izy indraindray? Tiany holotony fonao rehefa ny ampiasana anotanao eo masin'Andriamanitra. Dia misy mampalahelo fa sao anatin'ny Église de Christ misy mifampanao an'izany. Famely, fampifosa. Hitanao ihany le fiangonana riro tsisy lavana azy mihitsy. Pasteur zao mitsangana amin'izay ny esprit de Corée. Efa ampianarina zao vandriny telo vola raha zany no mipetra tsara amin'izay. Efa tena mazava, tena zany no masika tsy haiko tsony. Dia mamitady loza Jesosy raha mbola rao tsiditsidina zany ihany hoa. Afaka hitsoaka matandra ka tena Jesosy tena mamelana leloko fa tao anatin'ny tsy fahafantarana Jesosy. Zao tena ataon Jesosy mahafantatra hozy Jesosy efa tiaka ianao matoa ampifantariko ny famarinana. Fa zay izy ny tanjony devoly io fonao io foana sibleny aloto ianao rehefa manozona ny hafa tsy fantatrao fa Andriamanitra nozonao mbadika izay toetra ratsy izay. Ka deja aloha aza penina ao anatin'ny corps du Christ. Zay dia zao koa tandremo erao riana aza mipetraka fotsiny ho victime. Ina le victime manomboka inona ny tanjony le esprit ampenina atao malahelo ianao. Dia inona ny tanjony affaibli dia faranao dia ten'Andriamanitra mais pourquoi je subis ça Seigneur? Nakasika anao amin'izay le lefin'ny Satana. Ka zao misy zavatra zany samy diso na ny mpamingana na ny voafingana samy diso ao anatrehan'Andriamanitra. Na voatohana na matafitohana samy diso ao anatrehan'Andriamanitra. Dia zao nefa tsy namelana Andriamanitra ihana satria nanahoana Andriamanitra tsy mety ny teny ihana tsy mety ny ten'Andriamanitra na dia sofrira izy tao tokantranony. Ka tsy haiko hoe ohatry ny ahoana ao tokantranao mety le rangavadinao mbola tsy Jesosy mety manaonao an'io dia terenao io mitezera mitongy. Fa rehefa milatsaka ao anatin'izay fo maloto izay ny fonao tsy mahita an Jehova ozy ny ten'Andriamanitra. Fo madio mahita an'Andriamanitra. Dia inona ny tanjony Satana? Mba tonga anao tsy fanatrika tava amin'Andriamanitra. Tsy le vadinao le ennemi, tsy penina koa ary ny ennemi. Ary tena ampiandran'Andriamanitra mihitsy ihana hoe tsy penina ny ennemi anao fa l'esprit mampiasa ny penina io manana fatakarana. Toy izy tsika. Tenao akaikinao tena mazava e. Verset 7. Toy izy atsika ihany. Et toutes les années il en était ainsi. Nareo zay manana fatakarana rehefa manomboka misy ohatran'ny oppression zay ny fiainanao. Misy olona zay misy penina ao fiainanao tsy mety miala mihitsy. Penina mafy mihitsy izy atonga anao sosotro ho rombotra. Tenenina akaikinao hoe tena marina le izy hoe. Tanareo misy le olona manirikiry reny. Tsy hainao avaiza sy ny ahoana. Tenenao mais je ne comprends pas c'est quoi son problème avec moi. Pourquoi je suis son ennemi? Je ne comprends pas. Dia misy fotoana mbola ohatrany ihany amin'ny voalohany je ne comprends pas. Pourquoi Seigneur? Mais pourquoi tout ça m'arrive? Satria ianao le tena tian'Andriamanitra indrindra. Ianao le tena tian'Andriamanitra indrindra ny hoe dia tsy zaka ny devoly izay tian'Andriamanitra be izay ianao. Dia izay le tenen'i Jesosy ianao nge mila matsapa fa mifandehanana an-danitra ozy izy dia lana ety. Tsy andro Jesosy mahatonga le lana ety fa devoly vao miditra ny lanan'ny lanitra ianao tsy hamelana ianao. Azonao le izy. Dia ny fomba atao mba tsy hamelana io fonao io foana ny tiany aloto anota an'Andriamanitra, tiany hososa, tiany hamaly faty, tiany hidongy. Ino le joie io tiany asorina. Tiany ianao affaibli dia si ihana tamin'ny voalohany hoe tu me comprends pas. Ça va tsisy sasa. Mbola ataon'ity vehivavy ity tsy vanity ihany ohatr'izao. Fa zao mbola tsy nahita ny fanotron'Andriamanitra ihany atao tokantrano. Nahoana azy? Tenao akaikinao fa nahoana azy? Nefa ihana tahaka ny victime. Ka io le teneniko anareo hoe aza mitoetra victime matsony. Ny subira ny ataka ny devoly. Zava niteranareo foana. Ina raha inao izay tenenin'ny olona rehefa tsy marina. Zany rehefa tsy marina je m'en fous. Fa raha marina kosa ohatra hoe matetika manko tsika mitendry hoe critique. En fait izy tsy critique fa vérité tsy zakanao. Fa enoko tsara aloha. Izy Jesosy marina ve zany? Alohana aloha marina ve. Dia raha marina izy dia Jesosy
eny votovody kely foko Jesosy fa ke marina fona Jesosy fona tsy ohatra na dia efa niny olona dia tsy dia nafinaritra ny fitenenan'ilay tsy maninona fa Jesosy mifona fa rehefa hita zao kosa ilay izy lainga ozy sahatana ndeha mandeha tany kosa ianao za kosa za reberebenao ny foko za te hitan'i Jehovah isan'andro sy ny fanotronany ako dia zay ozy sisa manaiky arovo ny fonao aza miandro bonheur problème anao tsy hoe za pasteur tsy afaka bonheur mihitsy dia manontany pasteur fa hoana misy penina ampiasanao tsy afaka na bonheur mihitsy sa tsy bonheur na 12h50 tsy bon humeur koa anao isan'andro satria nanao hoana misy amin'ny penina dia jerentsika na isoron'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ihany ve penina ozy izy Jesosy ao anatinao les solutions fonao les solutions ihana asa miara-penina fa ianao ihany les solutions ahitanao ny fanotronako eo amin'ny tokantranonao toy izy atsika ihany. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Il a tenu quoi là? Il n'a pas trouvé nom, ça veut dire que tu n'as pas personne na ton famille no tan, je sais pas moi. Ça veut dire que ma fat, nous voilà za susta wa série fat, za susta na automobile fa yinya, il fa susurni za lo tsuet tsikati na automobile tsikti fa yet so fa ntuna tsesosa inulin tsai ko aizin. Ka fifalitsika tsapetratsika amin'ny hafa bonheur anao zapetraka ao amin'ny penina na tsy penina bonheur anao ao anatinao taiteny le vadiny fa ianao nge afaka mifaly fa maninona vela fa maninona refesin'ny penina fifalianao na tsy fifalianao fa maninona no le olona masosotra ry ampiasana na ry andala no mahatonga anao avelanao mangalatra amin'ny bonheur anao nefa anao milaza fa Jésus est ma joie, Jésus est ma vie, tonga penina Jésus, car je te suffis plus. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Voulant fi mes antiques, voulant fi faline. Tant de vouli, a donc no timé, a donc no attristé. Demandez fa peine, ça dit non bat qu'une choix, mise force de Dieu. C'est on appelle des autres fatatoses à chaque fois aussi que tu ressors la joie de Dieu en toi, c'est une force que tu exprimes contre le diable. Mihitsy anao avokako le izy satria na le fimezako tsy le zavatra hitako maso fa avao anatiko ina le avao anato satria na Jesosy ny fifaliako dia avokako le fifaliana hery ino izy izy tahaka ny liona mitrena ihany ka fifaliana rehefa avoaka tonga dia foro-drambo ny alika iza le alika satana io ka zafa mitenao foana tsisy dika mihitsy io Kleenex anao ihany lany eo dia arina dia la niere anao tsy mampisy vokatra amin'ny satana reny tomaninao reny santimaka be anao iny ario tany fa tsy aprimo akory. Pourquoi tu es attristé aux Elkana? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Si Elkana est-ce que Jésus ne vaut pas plus que ny zavatra tenen'ny satana fa tsy misy eo amin'ny fiainanao ka tsy hitanao maso an'io? Satana te hiteny aminao jirany jentilisa manatrano be, manatômôbila be, compte en banque ho feny be. Dos Jesosy mahatonga anao avelako mihitsy loha anao stérile. Tiako ho fantatrao aloha hoe za ve ny fifalianao? Za Jesosy ny fifalianao. Sa ve anao mbola mitady an'ilay Jesosy mpamaly fitahiana ho anao zay anao vao hifaly? Satria na mora be miteny alléluia rehefa azoko le papier, azoko ny vola, azoko ny asa. Azonao zay tianao, tsy eo amin'ny rendez-vous tsony ianao fa aiza ianao anaka. Fa anatin'io désert io mihitsy aloha forana ny fonao. Jesosy ve ny lohan'ny lisitra. Zay la ampianarina amin'ny école de prière. Ao amin'ny école de prière tsy ampianarinao za mpahay mangataka. Ampianarinao moa zay mahay mangataka be mihitsy. Secret afana ahoana mahay mangataka BMW le farany iny X5 2018. Ohatra zao fika ry zareo tianareo hivoaka iny tômôbila iny. Tsisy tonga ao akory dia zay no ampianarinao Fa iny ampianarinao ahitady an'Andriamanitra mihoatra no fitadiavanao zavatra eto amin'ity tany ity. Amen. Nareo célibataire aza mitady vady tedavy mihoatra Andriamanitra no besoinao ilavanao vady. Tonga eo azy raha efa tonga mora eo izy rehefa mitady an' Jesosy. Fa atoanao zay mitady an' raha efa. Za mitenanao tsy haiko hoe hoidena ve anao sa izy. Tena sérieux zany satria Jesosy efa akaiky zay. Zay angamba tsara verentsika isan'andro foana mba tsy hitady an'ilay témoignage reny vao taitra dia vao atao dia vao hibebaka chaque fois dia
fa isan'andro ianao tokony tsy haiko fa asiva amin'ny téléphone mihitsy réveil taovy le nom le réveil de efa kaiky Jesosy nga masoloko an'izay koa tamin'ny teny hoe Dieu Jésus est proche mba tsy andra problème amin'ny Facebook hoe zao hony nisy an'izao siny zao ndray hony dia eo anao hoe pasteur ndeha hivavaka tonga ianao sabotsy tsy hitantsona ianao sabotsy hery fa nga le hoe akaiky Jesosy tonga tamin'ny herin'iny ihany no valiny marina soran'ny tompo aloha fa mbola tsy tonga izy amen ka zay le izy tandremo fonao arovy fo io Jesosy tsy niarana mihitsy ka niteny tena je te comprends hein? Je te comprends Anne peine est vraiment insupportable hein? Fa ozy izy hialikana fa je te suffis pas t'as été non Jesosy mais je te suffis pas. Pourquoi tu es attristé à cause de tel ou tel? Pourquoi tu es attristé parce que tu n'as pas encore ce que tu demandes de moi? Mais moi à la croix, je ne te suffis pas. La vie éternelle, ça ne te suffit pas encore pour que tu sois dans la joie en permanence? Anne, vous dites, il y a le cas, mais ça ne te suffit pas. Ça, mais double portion, on est fait notre maison. Ça ne te suffit pas. Il n'a jalousé non ani. Peine, c'est mananzana kapitabe. Zay ny teny betesany Andriamanitra tamin'ny Sèvres, inona ny jalousena ny ratsy fanahambinina fa tsy fantatrao ve fa ny ao ambadika izany fa averezany mandrakizay ianao manana anako manana fiaina mandrakizay mety ohatra mody tsisisy ianao androany fa ianao dia retika miakatra amin'ny voninahitra ny voninahitra sy nitanjika tondranao any an-danitra fa reo mahazo voninahitra eto tany fa very mandrakizay ka tsy haiko à quoi servirait-il pour un homme de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Inona ny ezakazanao tokantrano vola makarena foana ve mampiadanareo tokantrano ao teanao zay tianao za zao mba te ho any Amerika efa hitako daholo Europa dia andehanao plus de travail zany même samedi dimanche aloha Jesosy ilamina fa za tsy maintsy mankany Amerika miherintaona tsy haiko ohatra za zao efa ta hiala île Saint-Denis fa ozy Jesosy misy toe-po zany sy mahatonga fanotrona mihoatra dia Jesosy aloha hitravy an'le fo fa tsy hoe vady ndaso hitady CDI mihitsy fa le problème tsy azahoantsika sy notrano za tsy miasa azonao le izy dia hitady asa dia avela koa aloha sekoly tokantrano za tsy mila hivavaka andraso aloha fa tsy hitanao hoe Jesosy fa tery be zao le berceau amin'ny F3 ohatra raisiko mea za fa hoy zany hitantatarany ana hoe za ke efa tianao mizara mbola tianao amboary surtout le depuis 2h50 za tena za aloha tsy miafina aminareo za fofoana koa tany eo vadiko za fa tsy mandainga za ndray za ohatr'izay mihitsy fosy Jesosy tena ampio za te hita amin'ny fanotronanao mandra-pialina eto tany Jesosy mihoatra no zavatra indrazako aminao ny tedavako anao tena mizara mbola tsy mety ihany eo amin'ny foko mila mbola amboarina kokoa za moa dia mondra zay ny anarako izy mivadiko mila taillé tsara vao miditry ny lanitra mangirana tsara voaka tsara le valeur dia amondra le hitanao le alainao ambany tany feno fotapotika tonga dia atao etsany bijouri ozy ny olona koa ty vongambato ty na dia tena ianao diamant io vongabato io hitao inona io fa travaillena tsara izy dia atao ambony le peratra iny izy dia vidy 10 000 euros ny sasany vidy an'izy zavatra iny entina mariage dia izy zavatra za lavitra no zany ny valeur ko anatrian'Andriamanitra ozy Jesosy fiainam-panako mila tokony valeur amiko mihoatra no zavatra rehetra indrazako amin'Andriamanitra eto amin'ity tany ity dia ozy Dieu Saint-Esprit ndao tsika hitravo indray aloha fa mila travo be ty zavatra ty za hitady an'Andriamanitra mihoatra ny zavatra hitavako aminy satria za te hiditra ny lanitra ary te hampiditra ny tokantranoko any an-danitra ary te hampiditra nareo tsirairay avy koa any an-danitra zay mahatonga anay mitravy amin'ny qualité natolo-teny etinety sy zay tiako no etiko eto fa raha zay tiako satria za tahita ny olona tonga eto foana dia zay tiako nataoko dia safosafoko eto nareo dia beni ianao amianandro ianao tatomobile hitako le trano be anao amin'ny herina za tenao fa tonga dia ohatr'izao ty feno ty ilahatra daholo ny olona re ohatra amin'ny penina ka ministère antsika tsy ministère amin'ny penina mihitsy aloha aza maika any amin'ilay zaza betabe tomobile betabe non oka aloha magaga nefa ao ambadika ny Samuel ray fotsiny men'Andriamanitra azy fa sara zany ozy fa ina koa anatin'ny nantireny finoana efa ohatrany ray hanina voakan'ilay vehivavy ty tenenako toe-po le izy dia ozy zany Andriamanitra tsy fantatrao fa sara ozy izy ray fotsiny navoaka tao kibo ny fany an-danitra ozy izy ianao zao tena kopony ka
hitanao le fitahina, inona le fitahina tediavinao eto tany. Ianao milaza fa kristiana, non ça va pasteur, oui j'aime Jésus, je suis en Jésus pasteur, t'inquiète pas. Direct any ny fiainanao. Miandry anareo mba Jesosy. Apio iny zanako ino a. Tiako angeza iny Jesosy ary tena fantatra fa tianao mihoatra izy no fitiavako anazy ho. Dia ohatr'izay le izy. Amen. Toizantsika any ohatra mandeha be le fotoana be dia mivadinay. Za moa tena tsoko ny teny taminy tena ohatran'ny lava be hoe tozo retimi izany. Fa mila mamay tena avy sy dikan'izany amboarina ndray zany. Dia en Proverbe 23-26 haitsika tsara. Proverbe chapitre 23 verset 26. Io le teneniko atsika hoe inona zavatra tadiavin'Andriamanitra anao voalohany indrindra aloha mitetateta isika ministère quoi zao. Ministère quoi zao. Proverbe chapitre 23 26. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux prêtent attention à mes chemins. Zany tena fanompona tsara indrindra omeon Jesosy ny fonao fiainanao ray manontolo. Anaka tolory any fonao. Tsy hainao bebe service tako mikenikena mpenitenina be dia tena riralary. Izy tena tia Jesosy. Za tsy miteny koa reza manao service ato fa za marinanao mpenimpeninao atao mpiangonana ato ny famarinanao tena ianao ny tian'i Jesosy non. Fonao mitady an'Andriamanitra mametraka ny sitrapon'Andriamanitra ohatr'izao eo amin'ny fiainanao. Zany tena atao olona tian'i Jesosy. Ianao rehefa sabotsy zany zao tsika mba lahady. Sasany tonga zay alahady mba tianay tonga lahady tsy hita kory ianao. Tsy azoko mihitsy ho hainao ndray tena tsy azoko. Ay zay mahazatra anay lahady. Tonga dia lahady aiza ianao le teny hoe mahazatra anao lahady. Zao jereo tsara Daniel tsy navelana tsy miprograma zao tontolo zao kory no anova miprograma nisy Andriamanitra. Ozy izy Daniel za ndray dia no hivavaka ninona décret mitranga eo efa io fotoana anay Andriamanitra le Simon teo. Za ndray dia au rendez-vous afaka miandry zany. Ozy izy Paul, ni la mort ni la vie ne me sépare de l'amour de Jésus. Qu'importe, rehefa fotoanao sy Jesosy io fotoanako amin'ny Jesosy tout attends. Je viens, teneno. Après on fait rendez-vous. Vous à 6h on peut se voir si tu veux. Fa zao misy olona anankiray izay tsy tiako ho déçu mihitsy Jesosy le izy. Ka tsy haiko, ianao mety ohatrany efa penina ny fiainanao. Za paster amin'ilay ny fiainako dikan'izany ankasitran'Andriamanitra non. Verena fitiavana voalohany. Ary le verena fitiavana voalohany tsy manao findrafindrao dia fitiavana voalohany aujourd'hui fitiavana un peu tsy haiko. Fa le fitiavana voalohany mila tehirizina io ny tena défi mitahiry. Zay le teneniko anareo foana Sekoly cultive et garde l'amour de Dieu dans ta vie tous les jours. N'attends pas qu'on te dise Jésus arrive bientôt. C'est il faut 2h05. Non. Tous les jours, à chaque instant, Jésus est tout près de la porte. Est-ce que tu es là à ton poste comme Daniel? Jésus. Piu zay. Fundieu zay Jésus. Lava be reka eva tokaingana be vady. 1 Timothée 2 chapitre 9-10. Andianga kaingana kiantsika. 1 Timothée chapitre 2 verset 9-10. Tena fona toko satria nisy an'le fizarana tany mamy koa dia tena tsy tao adiny kely nanao le laps de temps fa voavoteny zay tenenina ato androanka. Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 9-10 au nom de Jésus. Et que pareillement les femmes portent des vêtements décents avec pudeur et sobriété et non pas de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de piété. Vous savez, l'église représente la femme. Ianao za miteny ankoaty za zao lehilahy be ato inona resaresanao momba stress ino za lelahiko vadiny Kristy ianao. Dia aza marinao miendrikendriky ve ohatrany hoe za be j'aime au Facebook za satria za miteny anao hoe za chrétien. Reny le bijou fotsiny nefa ozy izy Jesosy. Bonnes œuvres antiako hita avaiza mivoaka amin'ny bonnes œuvres anatin'ny fo toe-po le izy. Manaraka antsika eo zay taty Nambinina Andrena moa izy toe-po le izy taty tonga tao an-trano izy tamin'ny jeudi dia ozy mahatsamy pasteur Tommy tamin'ny voalohany satria mpanompo
mpiara-manompo ta Madagasikara efa tramiela izy niaraka nanomboka kely tany pasteur Tommy dia tonga ty antsika amin'ny reine izy amin'ny réveillon izy iaraka amintsika dia ozy izy mantsamy pasteur tadiro tsara anao izy pasteur ny tena zao foana toe-pola izy taty tamin'izany ozy izy niady sainy mihitsy ina koa ry tiany tenenina tamin'izany moa mbola fampidada tous taty toe-pola izy dia ina ry tiany dada tous tenenina ozy izy mantsamy pasteur zao izy vao azoko toe-pola izy pasteur tena marina le fanontronana secret ny fanontronana toe-po ary makany an-danitra toe-po fa tsy fanosorana qu'importe ny réussite mety hitanao fiarahanao amin'Andriamanitra tant que ton cœur n'est pas à Dieu complètement bijou ariny eto bijou ajanony eto za le bijou any an-danitra zao tiako omeny Jesosy ana tonga mivadiko Jésus couronne tout ça là-bas fa le bijou azoko eto tsy atao ajanony eto regniko inao marary saina manangonangona volamena diamondra safira Ephésiens chapitre 2 verset 10 tsy maintsy mandeha aingana kely mila miobéir mahazo surprise eto tsy mahazo car nous sommes son ouvrage créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 4. De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris. Na femme est au na Église de Christ, soyez soumis à Christ. C'est quoi soumis à Christ? Soumis à la parole de Dieu tous les jours, dans toutes les décisions que tu fais. Est-ce que Christ est priorité ça? Et non, tu es Jésus, c'est un droit de son rêve, pas d'effet que Jésus, pas forcer nous Jésus, non. Afin qu'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent être gagnés sans la parole par la conduite de leur femme. Pétapé, sur tous les autres se mettent gagnés pour Christ parce que toi-même, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Tu peux aller dans la rue prêcher. Tu peux faire tout, Messenger, Facebook, Instagram, enfant de Dieu. Tout est. Est-ce que tu obéis à ma parole? C'est ça, les bonnes œuvres, c'est le fruit de ton obéissance à toute la parole de Dieu. C'est ça les bonnes œuvres. Et c'est dans ton cœur, comment tu crains Dieu tous les jours. Au Tokantrano, on a tenu l'assemblée de Christ, on a famille en autorité en fienano. Reconnaissance à non père de la foi, mère de la foi, non. On a famille en retaponom Christi, teno a kaikano. Ça non bola leri parian ya kaikano what? Tenena fona important communion ticket fu. Baiko n'Andriamanitra izy fa tsy baiko n'esy pasteur koa ka tsisy atao zay. Sonny tsika roa. Dolo amorolona sabotsy misonny tsika. Non, tsy zay mihitsy le izy. Mystique matoa Paul te n'abandonnez pas ary anisan'ny tanjony Satana amory tena fianapana Kristana aingana indrindra. Il va t'éloigner de ta famille en Christ. Ne viens pas me dire ah oui ça au fond na tsy tonga. Non. Misy esprit jereo tsara midira de zero jerenareo tsara fomba fidirana esprit d'orgueil jereo tsara zanakadala efa tao an-tranony ray ary mbola vitany devoly nikoty anazy maika efa tsy ao an-tranony dada tsy ao an-tranony dada tsy afaka nitoetra ao an-tranony dada any an-danitra raha tsy manana tranony dada eto tany koa io le assemblée io t'as besoin d'un père pour grandir c'est un repère ina mila mère koa satria na tsy afaka mamay enfant père raha tsisy mère fa mampimeo a za satria na ohatrany sérieux be dia ohatrany hitako ohatrany otroky anareo fa tiako tenenina hoe fisinay zao raha eto amin'ny fiainareo tsy amela anareo ka mingy anareo fa raha misy fanahy maloto ka tady hoe ampiasaina anareo raha tsy aminay tonga dia tsoriko dia volo maningy an'izany tsy tato mipenina mihitsy ny fitiavany Elkanany ihany dia jereo na ihany ary sika na fisaindratsany Elkana satria nambanjina loatra tamin'ilay zavatra ratsy ataony dia tsika tady iferitraina dia adiny hoe grande bénédiction efa nanako aloha voalohany indrindra atony le source abe vokana iza le source ay Elkana ka za tsy afaka andeha hoe anao ka misy zao pasteur ny fiva bébé prophète tsisy an'izany ao fanjakan'Andriamanitra t'es stérile je bénis ton ventre au nom de Jésus tsy mila mandeha éprouvette ça amen ka zao io tenin'Andriamanitra io verset 2 lorsqu'ils auront observé votre conduite chaste accompagnée de crainte
Dont l'ornement ne soit pas cet ornement extérieur qui consiste à avoir tes cheveux tressés. Il est pour action. Façon, mila menga vaonat. Et de porter de l'or ou des pains vestimentaires. Mais que ce soit l'homme caché du cœur. Le ao anaty fonao le fitiavanao an'Andriamanitra ao anaty loha ataovy maro toerana dia iny mivoaka. Zay ny tena fanompoana an'Andriamanitra. Dia ohatra ny ahoana famoahanao fatahoranao an'Andriamanitra ao ny-tokantrano. Inona ny zavatra terenao eken'Andriamanitra rehefa fantatrao zao fa tsy eken'Andriamanitra. Efa ozy Jésus soumets-toi à ton mari, il n'est pas d'accord avec quelque chose, dia mangina fotsiny aloha. Marie, n'importe, c'est mengezy izy, m'existe, izy tiavo izy. Fampilonjolonjo ao an-trano ao tsy azoko mihitsy. D'un esprit soumis et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Misy olona ampiasanao, lozanao miferitraina amin'ny penina fotsiny. M'énerve, iny m'énerve, mandeha métro, iny m'énerve, zany tsy tokony vavan'ny kristianina intsony zany. Fa Jesosy tsy niraitsy komba tamin'ny ana mihitsy ka hoe je te comprends, attends, je vais envoyer le feu. On va brûler peine dans ta vie. Ka ianao il va vaka an'le peninao amin'ny fiainako mihitsy Jesosy isoroteo amin'ny fiainako tu peux rêver os pasteur azy. Matoa penina tsy miala amin'ny fiainanao, misy fonao takin'Andriamanitra tsy afanao miatrika an'le fantrona amboarina. Ka qualité de cœur antediavin'Andriamanitra, ne te dis pas je suis né de nouveau depuis 10 ans, 20 ans, laisse-moi tranquille, non. Nefa nana zavatra tsara mahatonga ny elikana ty anazy fa nisy ozy izy Andriamanitra tsy meky le zaza aloha fa misy tiako miakatra dingana mihoatra ianao satria le vokatra azo mifanotronana tsisy idira mihitsy amin'ny vokatra ny fanotronana afanosorana. Toy izy atsika tena eny pasteur. Verset firy moa tsika teo tamin'ilay tantarany ihany. 9 tonga dia faranantsika. Verset 9. Au nom de Jésus. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versait des pleurs. Tant volohany aloha tonga niaraka tamin'ny pleurs sy ny amertume ihany teo amin'ny hôtel de Dieu. Misy taontsika tahitarana momba ny penina. Tsy haiko ohatrany ahoana fomba mpivavaka raha misy penina ao fiainanao fa tsy henon'Andriamanitra iny pleuranao sy amertume quand tu te plains de quelqu'un. Ne te plains pas encore de ton mari inconverti ou tous les inconvertis dans ta vie. Misy taona ria penina moa zany efa ohatrany hoe église. Frères et sœurs en Christ mihitsy ny se plaindre, je ne supporte pas son caractère. Moi je sais, vous supportez là dans les cellules, je sais. Fa avelan'Andriamanitra misy satria nanahoana tiany amboarina qualité de cœur anao. N'accuse pas ton frère, ta sœur, fa ndraindray tsy fataniny akory fa mi se comporter penina amin'ny tsapoziny izy satria ny ianao no tian'Andriamanitra amboarina. Ka ianao azalany andro mijery amin'ny penina fa Jesosy inona indray zany tianao amboarina fa amin'ny penina androany. Merci Jésus pour peine dans ma vie. Amen. Zay le joie afaka misy joie foana na penina ary afaka tokony tsy ahena ary mitomanizaka eto ahatra. Penina nefa matory any an-tranony any. Penina zao tsy mivaky loha mihitsy. Nahita ny ana marefirefy tao tokantrano tao vao maika izy. Za moa dia zanako vavy iny Estera tena amboarina amin'ny fony any mihitsy. Josoa manko tena bantsy mivaky loha zany raha zaza. Obéis moi, izy na izy dala le maraina dia efa mba tezaiko hoe mba mifampitaiza. Dia raha Estera za manao solomama ao an-trano. Joshua, t'as pas le droit. Dia zay zany tena fizahatoetran'izy menatao an-trano dia zay mivady polisy foana dia qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Fa eto hoe penina sy tena raha any teo ary ity. Loha miasa tana sy zao afa ka misy Samuel miandra ny 10 mianaka tsy afa alolo amboatra fotsaritsika amin'ny pasteur. Joshua zany tsy mais je te dis, toute la journée, maman, Joshua ne m'a pas obéi. Tout ça, mais toi tu obéis à Dieu. Tu t'as que c'est net. Ça pio, ça goûte la patience, ça n'a pas ça. Et ça nage toute la journée. L'histoire de terrain, check tu n'as c'est toi quoi, famille a fourni ça, il n'a tout n'a pas. Des fois notre chose est autant de miette, ils savent alors il faut que ça mise les solutions. Maman, faut m'arrêter. Maman. Ça, ça me dit, maman, il a fait ça. Je l'ai rêvé. Mais maman, il a fait ça. Je l'ai mis sur un pen national. C'est les tout ça qui a été les leçons. T'es ça? Oui, c'est ça, c'est ça.
penina ndraika vaky izy totro mihitsy zao rehefa BTS izy dia lasa mihodina andray zay pasteur dia zatra ny Estera voatodrano fondra Estera dia sady BTS zao sabe Estera no tena marary voalohany satria nisy zany ao anatiny izy ny tena rariny satria nahoana izy eo amin'ilay toerana hoe mila manatanteraka règle toy zany fonao zanako fonao zanako vavaka ho amin'ny fonao fonao vent ianao ry zanako fa tsy haiko ahoana fa on va s'en sortir on est la famille indestructible haka tsy maintsy fonao fa ianao mieritreritra fa nitokantrano pasteur nga dia mety foana isanandro zao fa misy fanamboaranao ary ao tokantrano ny fanamboarana voalohany indrindra ianao te toritory nefa ny vadinao ry tokantrano tsy hitanao zay anaovana azy rasy loha tsy samy kitikity an'izy io fa kaloha lamina tsara toizatsika ihany 11 elle fit un vœu en disant l'Éternel eo nahitana fony ihany fa tia an'Andriamanitra. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur son tête. Voalohany indrindra aloha tian'Andriamanitra avoaka mihitsy le ao anatin'ny fony ihany hoe io nampatonga nantodika taminao foana na dia mbola atao ary le attitude anao hoe victime foana ny penina aloha fa zao ihany nangalaka zanaka ray nanatoepony Abrahama zany ihany fa ozy izy le zanaka tena endrandrasany amin'Andriamanitra hovoniny izy amean'izy an'Andriamanitra indray ohatran'ny ahoana fahafoizanao fanomezan'Andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao io ary ny fahafoizana voalohany mila omenao an'Andriamanitra vady aman-janakao ina le fahafoizana omeo ao enao mila mitravy be raha mbola misy olona tsao amin'ny Kristy aza mitety ministère aza mandefa na SMS an'izany tsony ina ministère ko mama ina mission ko ao tokantrano misy mission goavana tsy hitanao mihitsiny tray ho se reconnaître zay olo zay fa tiako be koa izy fa rahitan'izay message zay ozy Jesosy dasy loha famboarina indray oza fa tsy azoko mihitsy ahoana efa firy-taona ny sekoly inona indray ty message ty Jesosy ina hono nianana ministère c'est pas très clair mon appel tsy le olona tsy eto le olona tesa mieritreritra koa izy ny olona tsy ety eritreritiko an'izay zavatra zay foanao an-tsaina koa zay aloha amen fa zao ao atokantrano ao io zanako fa le biazanao nga vitany hoe le mampiakanjoko manjy izy dia za zao tiako mihitsy mampiakanjo amin'ny zanako fa tsy zay ny tena important voalohany fa fanahany misy ta grâce Seigneur ahoana indray zao ny calmenana izy menadady ahoana ny tezay quand reto amin'ny sitraponao Jesosy dia eo aloha dia miresaka jery ohatranao sady manao zay ataoko miresaka amin'ny Saint-Esprit ohatrano no fiainako ohatrano fa tsy haiko ianao ka tsy manam-potoa mihitsy aloha zahay dia davana vola amin'izao fa le vola aloha efa fantako hoe mitady anahy mihitsy mafy izy zao fa nasokafako larina minaran'i Jesosy ahitany anahy fa zao ahoana Jesosy ampatonga n'ity sitraponao ty tafatoetrato za fanotronanao zao ny tedaviko Jesosy za misy tohatra ny anery anao foana Jesosy misy zavatra mila mitravy ato aloha dia ohatr'izay le fiainana dia ohatr'izay le fiainao amin'ny Kristy hoe enao taioa voaka avany sasany avany amin'ny endetté avany amin'ny chômage miakatra any amin'ny mahazo asa miakatra any amin'ny milina ohatra mivadika 10 000 avy eo tany amin'izy endetté magaga manao dîme tonga any amin'ny 10 000 izy ohatrany tsisy dîme tsy haiko ohatrany ahoana fitiavanao an'Andriamanitra tsy hoe lasa penina ianao lasa misonao orgueil ianao amin'ilay zaza be da be fa neniana zaza ray nangatana fa tonga dia foko anao Jesosy foko aza misy zavatra ka tsy fonao an'Andriamanitra zany fa raha misy zavatra ka nomena taroa fa ny zavatra rehetrarehetra takian'Andriamanitra aminao anazy fa rehefa tsapanao anazy ny zavatra rehetra fonao io na fotoana io na santé io na vola maka izy namena io rianina aloha tsy fampimeva vola fimeomezany efa kely sisa dia vita omeo anazy rehetra tsy haiko tsika tsy mila kakakaka ihamba vao mifaly tsy paye 50 € ananina ry anao vao hifaly fa eo mifanatrehan'ny tompo ianao mifaly gratuit fa zao rehefa tena reconnaissant tena mifaly aho zao Jesosy avoaka comporté feko androany io zao ny trano Jesosy io tsy anamboarana ny tranonay mivady ry tsy dia misy mieritreritra ahoana ny forme trano ty zavatra izy dia trano pasteur natsangany eto za aloha tsoriko za Jesosy tsy mbola manana trano eto tany anahy fa itsy tsy ho an-tranoko fa Jesosy efa mikarakara an'izay fa za taitra ianao amen fa za ndray tsy aza saina zay trano zay amen bon verset firy tsika kaikay zao azafady raha maharaka ianao 12
comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Jérôme, pour l'année observer. Il faut que nous disions, tu es la réaction en elle, réaction en elle, des réactions d'Andriamanitra. Vous dites, Anne parla dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres. Mais c'est non, on va continuer. Mais on n'entendait point sa voix. Les murmures, Dieu n'entend pas très bien. Il est non attristé, je ne comprends pas trop. Dieu, ça bouge, mais je ne comprends pas trop. Ça te murmure, amertume, ma tristesse. Tu es aussi Saint-Gémâtre, mais on dirait qu'elle est ivre. Élie pensa qu'elle était ivre. Tsy mazava ny olona mamako tsy mazava mivoaka ny mbavana ka ianao rehefa manao vavaka monimona sy fitaraina tsy mazava tsara mivoaka ny mbavanao any sofiny Jesosy lo azava. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Misy fotoana zany Andriamanitra rehefa marentsika mitaraina momba ny peny dia taiteny ndana aloha mandeha tany ka amboary le fo dia avy eo verena aty fa tsy madilo be ny foko ny sofiko ohatr'izay mihitsy le image dessin animé zany ianao zany mba lany andro any eo amin'ny hôtel. Tivadika Jesosy tsy manolo tenan Jesosy. Il m'énerve, il m'agace. Je ne peux plus le supporter. Tout ça andrasy aloha fa misy onde tsy milamina mihitsy zany fa regle aloha le onde-tsika mianaka. Fou le izy. Amen. 15. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta saveur pour une femme pervertie, car c'est l'excès de la douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Excès de douleur aminao penina hoe mampamisy douleur anao adinao misy elokana misy fotoana manko tsika efa le lanina andro be kinetaka amin'ny zavatra tsy ananantsika adinao le mifaly amin'ny zavatra be dia be anananao zavatra ny ankiroa zao rehefa fo maraina miracle Jésus ao vi faly na mbola hitako are misy zavatra be dia be tsy ananako aloha androany fa velona le ty. 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. C'est une dikany ihany grâce de Dieu. Mbola misokatra masinao io misy ny grâce de Dieu. Tena eo akaikinao mbola misy atenaina hoe ny eo aminao io Amen. Et cette femme s'en alla, elle mangea. 17 loin important be. Nampiasain'Andriamanitra amizay ely iteniteny. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Io endrikendrika tokantrano be dongo io raha zay no foantany dia nyzao raha teta fanotronon'Andriamanitra tsy réaction mihitsy akory le ka izy nanao anazy zao zay dongy ka zao za tsy faly ka anao tseratra indray aloha zao ampifantariko ka mihitsy fa zay fa mitenanao fa jereo tsara inona nitavany ana alohan'izy nahita amin'ny fanotronon'Andriamanitra. Elle dit que ta servante. Elle se levèrent de bon matin et après être prosternée devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Misy zavatra angataonao amin'Andriamanitra tsy mety azonao mihitsy hatrizay. Teneo ny akaikinao io le mitaky fanotronana. Tsy haiko io zavatra tsy mety mivaly io nefa ianao avona azy valiny foana tamin'ny fanosorana fitahiana tsy haiko problème aretina je ne sais pas ça persiste. Quand il y a un problème qui persiste dans ta vie taky fo le izy satria na fanotrona mihitsy manohatra satria na inona ny tanjan'Andriamanitra Kristy misy fonao tiako amboarina indray tsy haiko inona persiste eo amin'ny fiainanao tsy metimety io mais on Jesosy le fo dia inona tonga n'Andriamanitra namala miaina tamin'ny fanotrona amin'izay vao nazy ny tenin'Andriamanitra tany ambavany Elkana izy tsy hoe hita ny Samuela vao mifaly izy sy niova ny état de cœur fa no tao an-trano izy mbola miteny fa mbola tonga peniny tsy nisy misy tao amin'ny baiboly ny vavaka raha ihana dia no tao an-trano izy dia tonga dia voatahaka ny Elkana raha peniny tsy nisy an'izany tao tompoko fa zao fotsiny rehefa mifantoka ianao fifalianao amin'ny Jesosy tahaka ny tsy misy peniny eo amin'ny fiainanao ka tahaka ny tsy teo amin'ny fiainan'ny peniny teo amin'ny fiainan'ny ana tsoa peniny satria tsy nisy tsy nakasika amin'ny fony tsoa izay natao peniny fa iny banjy izy ianao Andriamanitra ny fifaliako teny azo tamin'ny mpanomponao ampifaliako tsy fantatry ihany akory quand revient Samuel ny tonga fa dans le cours de l'année falifaly amin'izay raha ianao any za aloha vehivavy izy mba mifalifaly mahita amin'ny vadinao rehefa avy miasa izy falifaly na izy teritreritry rera draiky fa dia ny lehilahy koa satria za teta fanotrona fa ohatrany tsy vita ve ny sakafo tsika sakafo ary eny misy ery
tsy ohatr'izay ilay ahitanao fanotronana ao tokantrano ao. Samy mahita an'ilay facture ianao androany. Misy ry facture. Bon, eny. Ok. Eny apisy. Azonao ilay izy fampitsaiko mihitsy zany izy Jesosy za tsy afaka hanotrona anao mihitsy tsy azoko mihitsy tsy hitako ny fanotrona azonao amin'izao fa ny fiainanao loatra eto fahandra-po mihitsy fa zao ilay fanotronana ilay Samuel io Samuel io tsy tonga io ataovy fifaliana ho anao Jesosy ataovy bonera ho anao Jesosy ho anao célibataire mety mbola elaela be vao tonga Adama na Eva faly aloha amin'i Jesosy faly io izy zao aloha anao afaka tsisy zanaka ifoazina miavavaka tsara ianao midera tsara ianao veo ianao ary me tsara rehetra tokantrano ay tsy tafiditra tokantrano satan fa ianao le teta anenjiketrika tany ambady maika vola vatsiba tsy haiko mihitsy tsy azoko mihitsy Jésus aloha ataovy bonheur anao aza apetraka any amin'ny hafa zany bonheur anao aza apetraka amin'ny vola aza apetraka amin'ny zava Jesosy ny bonheur anao ka na misy penina reo ny fiainanao io tahaka ny tsy misy tonga atao tokantrano zao raha ihany dia tsiky fotsiny raha penina pisy akindria mety mbola nanao ihany izy pisy foana akindria ara natory amin'izay izy raha amin'ny elikana izy alikana izy ty vehivavy vaovao ty fa tonga dia le stérilité vadika fertilité ary le vokatra vao tonga ary kay goavana ry zareo amen zay le fanotron'Andriamanitra ao tokantrano tia tsika izy fanotron'Andriamanitra ty ministère ty domikely izy za hoa dia isafidy tsy hitezitra aminao mihitsy ary za dia isafidy tsy hakalanao mihitsy na misy midongidongy ary reto pisindria pisy elahy tsy hitahita izy fa aiza ianao ry anina dia mety mamalimaly mafimafy ana izy zay tsy manina fa matsiaranao e pisy salia ohatr'izay le izy voninahitra an'Andriamanitra reny safady Alléluia. Ao tsara. Tsara. Tsara rehefa mahatsara. Tsara neny. Zay mihitsy ka tenenina akaikinao jereo masony. Ny vérité ihany manafaka. Tena marina zany. Tsy izany d'accord amin'izany kosa. Za aloha tena za voalohany. Tsy aza forcena ianao fa tena marina zany. Jesosy no niteny an'ilay izy. Jean 8:32 ny vérité manafaka. Zay mahatonga antsika tsy maintsy miteny. Ary ny zanaka tiana tsy tsiana rotsakazo zany raha tsy teny antsika zay mahatonga ny zanaka tsy vanina ny ray aman-dreny tsy vanina mahatonga ny zanaka tsy vanina tsy haiko ny fandikana zany amin'izay tsy manana amin'ny teny frantsay fa mba ezao azavanao dura be zany an'zay zany zay non tena zay le izy marina zay tonton marina zany te hita zanaka vanina ianao mila mijoro ianao parent ka Jesosy mijoro dia mijoro koa zay tsy maintsy miteny misy taona ne mahery le izy misy taona le izy zay le hoe c'est dur à avaler fa fantatrao nefa le izy fa mahatsara anao zay mahatonga antsika mbola tonga ihany tsika satria fantatsika izy fa mahatsara antsika ne reny verset reny reny verset reny reny teny reny le atao anatin'le fimezana kely reny tadidio fa reny le manamboatra n'le fonao ao reny le manongotra teny hoe manongotra zavatra matongotana zavatra ratsy ary matetika ny zavatra ratsy makarary ny zavatra tsara tsy makarary zany tena kaikinao ny zavatra tsara tsy makarary fa matoa zay Jesosy miteny hoe zay tsy namboleny raiko ongotana dikan'izay tsy mahatsaranao le izy ka raha ohatra tonga Jesosy dia manongotra an'le izy aza mieritreritra mihitsy tena tsy tena mihitsy zany dada tena tiany mihitsy ianao satria engotan'le izy marary le izy fa ianao tsy malala an'le izy ka misy fotoana Andriamanitra miforce kely atsika fa mahatsara atsika le izy andao tsika anao an'ity hira ty ame fo an'Andriamanitra aloha tsika zay le baikon'i Jesosy anaka atolory amin'ny fonao dia vao tsika manao parole prophétique marana atsika azy Andriamanitra tena tia atsika ary ny fitiavany atsika porofony mihitsy ao anatin'le mutery porofony mihitsy le fitiavana hoe le zavatra maharary eo aminao ongotany eno tsara
dia zavatra maharary aminao ongotana nataony noentin'i Jesosy, lasa Jesosy le maharary. Ao tsika atolory an Jesosy ho fonao. Akipio masonao dia teneny Jesosy hoe tena tsara, tsara no sady mpanao tsara. Tiako le teny teo hoe, mamiko le teny teo hoe, makafy an'le teny teo aho. Jesosy ny fonao ray manontolo ny fifantohanao ty semaine ty miondray. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Eo an Jesosy ny motera amin'ny fiainanao. Ampatoy an Jesosy ny motera amin'ny fiainanao. Manana communion aminy fa tena tiany sy mamy ianao. Aza misy azy tsy nisy any zanaka fa ny qualité any zanaka zay katsao. Atolory Samuel. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Alléluia. Lesonazotsika tsirairay avy teo koa fa Kristy le époux dia tsika no épouse. Manomboka amintsika fitondrantsika ny vaditsika ao Tokantrano. Fitondran zany hoe ny lehilahy zany mity, ny vehivavy manaja, dia ohatr'izay ihany koa ny relationao amin'Andriamanitra.
tsika tsirairay avy ireo dia miezaka manao sy mandateraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no tentsika teo le verset rehetrarehetra azo teo ho eto any an-trano dia ampiaro amin'ny fiainanao, fa tsy ianao manao an'ilay izy fa Andriamanitra manao an'ilay izy. Fanahy masina. Izay mahatonga antsika amin'ny teny tsy maintsy mila mifanahy masina tsika. Tena akaikinao ilaiko fanahy masina. Ianao tsy ahavita tia mivadinao zany raha tsy mifanahy masina. Ianao vehivavy tsy ahavita ahay ananja amin'ny vadinao zany raha tsy eo fanahy masina. Rehefa mbola herinao io ilay tsy maintsy mipoka any aparany any. Mipoka io any aparany any. Za efa nanao an'izao. Lasa amin'izay zay ilay izy. Za koa nefa nanao an'izao. Fa rehefa eo ny fanahy masina tonga dia fantatrao hoe way niova ny vadiko. Way. Zay ilay verset azontsika teo. Ao anatin'ity anankiray ity indray tsika les paroles prophétiques. Tsy tena ilay hira loatra fa les paroles prophétiques. Mivavaha ianao, amamanao, dadanao, zokinao, zandrinao. Izay famille rehetra, aoka izy ireo composé eto. Izay tsy eto ny famille dia mitambatra en tant que ao amin'ny assemblée. Ny vady aman-janaka zany dia makaty amiko nareo le hira le ensemble roan io. Le parole prophétique nataontsika amin'io. Tsy atao mafy be ilay izy. Miparitaka daholo tsika. Mifanatona ny famille, ny zanaka tsovo daholo ny zanaka ireo. Hozy izy tosoa, za sy ny ankohonako anompo an'i Jehovah. Sy elentsika androany. Zay tsy eo vady aman-janany aza matahotra tonga dia mifampijanona eo en tant que anina ireo, en tant que atao amin'ny assemblée. Ny vady aman-janaka koa mba manatona kely azafady. Antohizina ka. Tsy maneno. Ce soir. Teto mafy ka. Tombama. Vavakintsika dia mipri. Ce soir izy ty raha. Ianaran'i Jesosy. On va louer ensemble. Mifampitatana nareo ka mifampitatana. C'est tchom, mifampitatana tsara. Surtout les efa tena famille. Viens les enfants. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vavakintsika rehefa avy eo fa mifantoka kely fotsiny aloha. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble. Satana mila vakivavy androany. Izy zao zay fitafy zay vakivavy Satana. Isaka mahita amin'ny famille anareo amin'izay izy manomboka androany dia vakivavy. Nareo dia tononoka aminaran'i Jesosy, ny fitiavan'i Jesosy mampiray anareo. Izay famille efa composé tena ao amin'ny Jesosy eto tononona famboleana ranaka. Ary izay mbola tsy ao atsona amin'ny anara-merin'i Jesosy. Alefaso amin'izay mivavaka prophétique ao anatin'izay zavatra izay. Louons le Seigneur ensemble dans le nom de Jésus. Prie surtout un père de famille. Prie pour votre femme, pour vos enfants. Naran'i Jesosy. Prie. Concentrez-vous. Nara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Nara-maherin'i Jesosy. Alefaso. Nara-maherin'i Jesosy. Fitiavana manarona fahotana be da be amin'ny nara-maherin'i Jesosy. Nara-maherin'i Jesosy zasy ny ankohonako. Vous les papas, zasy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah. Ny zanako dia ho tezaiko araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny vadiko dia ho tiaviko. Raha vehivavy indray ianao dia mivadiko dia ho ajaiko. Za dia ho épouse parfaite ao amin'ny tokantrano. Za tsy hoe gritsono au nom de Jésus. Nara-maherin'i Jesosy. Priez les enfants, priez pour vos parents. Les enfants, priez pour vos parents. Priez pour leur travail.
priez pour leur amour, pour leur couple. Amin'ny anaran'i Jesosy, prie les enfants, prie, chasse les démons, chasse-les. Et demande la haine, les démons qui divisent la famille en Christ. Dans le nom de Jésus, prie. On prend possession dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prend possession. L'amour. Oh Jesosy, l'amour. Oh Jesosy, ny fitiavanao mameno anay tsirairay avy androany. Oh rababasatakaraya manamasaka. Oh fitiavanao Jesosy, mikorina eto amin'ity toerana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Za sy ny ankohonako anompony Jehovah zay. Mandra-pitonga anao ny amin'ny raha any lanitra Jesosy. Za sy ny ankohonako anompony Jesosy. Anaran'i Jesosy. Rehefa misy zavatra tokony hamelana heloka tonga dia mitenena amin'ny vadinao mamelana helo mamindrafo aminy. Ny fitiavanao tadiavin'ny satanam-potehany, fifatoanao tadiavin'ny satanam-potehany. Manana vehivavy tia ianao, manana vady tsara sy tia ianao raha matoa, mifikira tsara, karakarao ny tenanao, amboary ny zavatra rehetra, raiso ampitiavana ny vadinao rehefa avy mody, raiso izy. Anaran'i Jesosy ho an'ny zanaka ihany koa, raiso ny zanakao, tiavy toroa fitiavana izy. Fa rehefa tsy toronao fitiavana izy, eo tokantranonao, any ivelana izy mitady. Kafoanana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika ifampitatana ny famille iray manontolo, famille en Christ iray manontolo, ifampitatana tsika.